Miaraba tokolasy tompivavy ho atsika manaraka hatrany ny fandarana Miara Manonja amin'ity talata fa 7 ny volana Jolay 2024 ity. Isika izay mandray izany isa-tokantrano amin'ny alalan'ny onjam-peo amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Isika izay manaraka izany ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook, amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa dia arabaina. Ny haraba faobe maneran-tany ho an'ireo mpanaraka izay mandefa ny kokoa, tsy adino ianareo fa sao misy latsaka dia atao faobe zany. Indrindrandrindra ihany koa ny eto an-toerana, marobe ireo toerana izay mandray ny fandarana Miara Manonja, na ny any Atsimon'ny Nosy, ny any Avaratry ny Nosy, ny any Andrefana, Antsinanana, ny Vazatany efatra dia mandray izany ary marobe ny sosikevitra izay nalefa anareo, marobe ihany koa ireo vaovao izay alefantsika izay aty amin'ny fandarana Miara Manonja hoe mba adinio, mba fakafakao, mba resao itony vaovao samy hafa tony dia voaray daholo zany. Ao ihany koa ny mandefa amin'ny alalan'ny SMS zany mivatana amin'ny mpanetana ny Miara Manonja, ny mandefa ny MP ho an'ireo izay mahalala zany ny compte Facebook samy hafa ho an'ireo mpanetana ato anatin'ny Miara Manonja dia mandefa an'izany karazam-baovao samy hafa reny vaovao alefantsika ireny dia tsy maintsy mbola misy ny fanadidina, misy ny fikarohana ny amin'ny mety fahamarinan'ny vaovao izay alefantsika, ary mijery ihany koa tsika ny amin'ny fomba handefasana azy araka ny vanim-potoana, araka ny fandaminana ny fandarina izay alefantsika miankina ihany ireo aloha hevitra samy hafa izany rehetrarehetra izany. Ninona no resahana zany mba ahafantarantsika ny lanjan'ny fandraisana ireo tolokevitra, sosikevitra, fandaminana ary indrindra voarainay tompoko ny fankahirezana, ny fankasitrahana, ny famporosiana avy any aminareo, ary izany rehetra izany dia manosika anay hiezaka hanao ny tsara kokoa amin'ity fandarana Miara Manonja izay mamitsika ety, satria dia milaza ny vaovao tokony ho fantatsika, manao fifampizarana fahalalana, manao fanadihadiana ihany koa sy mizara izay ho tsara ho fantatra mikasika indrindra ny raharam-pirenena io, na sosialy na ekonomika na politika. Amin'ity anio ity dia somary avaka indray ny fandarantsika satria rehefa nambara moa zany omaly tamin'ny fanombohan'ny fandarantsika omaly dia hoe isokatra amin'ireo ankolafikely, ankolafin'olona, amin'ireo vondron'olona, viandry pikambanana isika izay manakambara amin'ny raharam-pirenena, ary dia mety ihany koa manana ny fomba fijeriny amin'izao zava-misy izao ka izay antony zavatra izay ny antony mahatonga antsika amin'izao fotoana izao hoe misy ireo vahiny izay isesy, ao ny vahiny tompotrano, fa ao ihany koa ireo vahiny izay avy lavitra dia hiara-dia amintsika mbola manodidina ihany ilay fiaonam-be nasionaly ny mpanohitra no adefitra lehibe. Fa na izany na tsy izany aza aloha dia misy ihany ireo raharaha heverina fa tsara ho fantatry ny be sy ny maro ny miaino azy hoe inona sy inona tokoa ny momba n'izany raharaha izany, na inona sy inona ny fandaminana anaty mikasika izay raharaha sy fanontaniana manidikitika antsika marobe. Ka vahiny sady tompotrano iaho teo am-piandohana no miara-dalana amintsika, sambany no miatrika ny Miara Manonja izy ary miatrika antsika maneran-tany amin'izao fotoana izao. Dia tsy izy izany fa Andriamatoa Randriamasinoro Tahiry Nirina na SG Nirina zany izay SG ny antoko tiako Madagasikara, sekretera jeneraly ao anivony lehibe nosahana ihany koa tamin'ny fa sy ny faha-efatra amby 20 mahafaly ny mandray an'ilay nambarantsika hoe vahiny tompotrano nefa vakenany zany antoko zany. Ka miaraba faly de faly mandray anao monsieur l'SG eto amin'ny fandarana Miara Manonja amin'ity anio ity. J'appelle Black GDCVF. Miaraba faniry ary dia eto dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka fandarana Miara Manonja izao. Miaraba manokana ihany koa ny antokotiko Madagasikara, mpikambana rehetrarehetra ao anatin'izany antokotiko Madagasikara izany, satria raharotana ny fotoana fandalovana eto mba hifampiresahana ihany koa, hifamplazana ny vaovao izay misy rehetra mahakasika ny antokotim, dia izay ny fiarabana fa ny voalohanteny dia nisaorana an'Andriamanitra lehibe ihany koa faniry, satria raha tsy izy no mitantana antsika, raha tsy mamery tanjaka fahasalamana ao antsika izy na fanirina raha niakatra eto amin'ny plateau sy fampilazany vaovao, fampilazany zava-misy dia tsy tanteraka izany fa isaorana lehibe ho anazy zany. Rehefa mahitanao mazava ho azy araka ny nambaranao teo dia
ny antoko tiako Madagasikara zany zay ngamba aloha no azo lazaina hoe anararotako kely anao aloha monsieur Lessé satria sarosarotra ihany mahazo anao manoloana an'le adidy amanandraikitra satria dia manao ny fandaminana akapobean'izany antoko zany ianao ary misy fotoana aza dia manao ny fidinana mihitsy ny any votiny ihany zany miona an'ireo mpikatroka ireo tompon'andraikitra samihafa Andriamatoa Lessé manahoana ny fahasalamana ara-politika ny antoko tiako Madagasikara am'izao fotoana zao. Ya. Ety am-piandohana aloha zany dia tiako no manamarika ho antsika mpieno na mpijery na mpanaraka ny fandaharana fa iresaka ihany sika rehefa avy eo ny mahakasika ny fikaonan-doha nasionaly mahakasika ny raharaham-pirenena zay natao tamin'ny zoma sabotsy fa 3 sy 4 Jolay farany teo fa ialana tsiny ary amin'ny maha-échéan'ny antoko dia tsara tokoa ny mampafantatra sy ny vaovao mahakasika ny antoko tiako Madagasikara ka angatahana tsodrano amintsika rehetra no ahafahana milaza an'izay meloha aloha zany fa rehefa tsika resaka ny raharaham-pirenena ihany. Mahakasika ny antoko tiako Madagasikara manokana dia tiako aloha manambarika ety am-piandohana satria maro ny resaka mifamaofao etsery hoe vaky ny tima misy betsaka ny manelotsa ohatran'izany fa ny antoko tiako Madagasikara aloha dia iray tsy mivaky kehitriny fa io moa erahantsika malala ny tanjaka izany antoko tiako Madagasikara zany ialahantsika mahafantatra ny lazan'izany tonga amin'ilay fitenenana hoe azo avo alandrivotra dia ataontsika hoe ny mpanakorotana rehetrarehetra miezaka manelo feo manelo tsao anaparitaka n'izay feo hoe misy fivakisana izay ny tiako tsindrina manokana manoloana ny ataontsika hoe eto amin'ny fandaharana Miara Manonja ny fandaharana toy itony hatramin'izay dia nampahafantarana antsika foana inona moa ny tena antony anaovana ny fandaharana dia ny fampitana ny vaovao ifampiresahana ary ifampitaizana ihany koa tao anatin'ny fotoana fohy izay dia mielo ny feo hoe fanakaizy ireo nisy olom-boafidy tao anatin'ny antoko tiako Madagasikara raha tsindriko manokana misy ny député Fidèle Razarapiera misy ny Maître Yanitra izay tena nafana fo tokoa ary tena manana ny fahaiza-manaony mitondra ny hevitra eto amin'ny fandaharana Miara Manonja dia tsy naheno an'izay tao anatin'ny fotoana fohy ny mpieno sy ny mpanaraka ny Miara Manonja na tsy ny mpieno ihany raha fa ny ery amin'ny ankilany dia lasa manelo vaovao maro isan-karazany ary nisy ary mivoaka hatramin'ny gazety mihitsy hoe efa ary amin'ny clan ankilany ary ireo olona voalaza ireo fa tiako ny manamarina zany fa tsy manana olana mihitsy akory ny antoko tiako Madagasikara amin'ny olom-boafidy rehetra misy ao aminy fa ny fandaharana araka ny lazaiko teo anjarany solombavam-bahoaka tsirairay avy ary adidiny no mitafany vahoaka malagasy mampafantatra ny toedraraha misy eto amin'ny firenena tamin'ny fotoana ny andoman'ny fandaharana dia nisy ireo ataontsika hoe solombavam-bahoaka teo aloha tsy afaka niditra tao anatin'ny fandaharana noho ny antony amin'ny maha-olombelona anazy mety manana tsy fahasalamana izy dia hitantsika tao anatin'ny valanaretina ny adidy maro samihafa izay sahaniny amin'ny maha-olombelona anazy fa afaka kosa izy ankehitriny mitondra an'izay fanazavana izay mamita ny adidiny teo koa rehefa navita be nampafantatra ny zavatra nisy amin'ny maha-olombelona anazy ireny dia manana ny mety fahasahiranana izy fa aza mirorosaintsika rehetra fa ny tiako Madagasikara dia iray ihany tsy misy mihitsy fanambarana na ataontsika hoe filazana fa ny saraka na nandeha nankariana nankary fa stratégie an'ny adversaire antsika niezaka anakorotana antsika tao anatin'ny antoko indrindra ao anatin'izao fandaharana izao fa ny antoko tiako Madagasikara dia iray ihany ilaza vaovao manokana ao anatin'ny fotoana fohy mahakasika ny antoko tiako Madagasikara ihany koa mahakasika ny redynamisation tamin'ny zoma talohan'ny zoma farany teo dia efa nanomboka ny teto amin'ny faritra Analamanga zany hoe ny fampivoriana nireo eny anivon'ny distrika na ny distima rehetra zany tao anatin'ny faritra Analamanga nanaovana fikaonan-doha ihany koa mahakasika ny redynamisation zany dia efa processus arahana io zany hoe efa miainga eo amin'ny distrika dia ireo olona voavory teo anivon'ny distrika ireo indray zany midina any amin'ny fokontany manao an'izay recensement any base zay ary manavao ny rafitra rehetrarehetra eny ny tiako resahana ao anatin'izay dia zao fanombohana ihany ny zavatra natao fikaonan-doha ho an'ny distima faritra Analamanga iny fa hitarina amin'ny faritra rehetrarehetra iny inona moa no tena tanjona ao anatin'ilay izy ny tanjona ao anatin'ilay izy dia ny fampiroboroboana
ny mpikambana fanairana ny mpikambana ihany koa ary famerenana ny mpikambana rehetrarehetra mba handray anjara feno ao anatin'ny antoko ary indrindra hiatrika ny raharam-pirenena ihany koa ka eto zany de efa manentana nareo rehetrarehetra eny amin'ny faritra rehetrarehetra ny région ivelan'ny faritra nalamanga io makomana amin'izay fidinan'ny bureau politique zay mifanaovana an'izay fikonan-doha ny distim rehetrarehetra zay ho anareo zay efa manana fahavononana melo amin'ny resaka fikarakarana dia afaka milaza melo zany mba hahafahana mandrafitra ny fandaharam-potoana na ny calendrier fa ny asa miandry zany zao eny anivon'ny district eny dia mifanomanana an'izay aloha ary ny fanaovana ny recensement ho an'ny mpikambana rehetrarehetra satria miaingy amin'izay daholo ny fototry ny rehetrarehetra zany dia ny fanaovana ny recensement ho an'ny mpikambana dia zay zany zao dia efa resahana eto amin'ny fandaharana indray mandeha zay hoe atombony recensement eny anivon'ny foktim sy ny distim fa ho avy zahay rehefa avy eo anao ny instruction rehetrarehetra mahakasika ny ao anatin'izay redynamisation zay raha tsaroko serina dia nanomboka tany hoany amin'ny volana septambra na oktobra tany hoany dia nisy ilay efa fidinina tany amin'ny faritra natao nareo bureau politique nanao redynamisation ny antoko tiako Madagasikara zany hoe fitafatafana tamin'ireo mpiatroka zay moa dia efa nindran-dalana tamin'ilay tatitra nataon'ny solombavam-baoka tamin'ireo faritany enina zany sy ireo district samihafa dia nisy ny fihetsiketsehana ihany koa zany na fanairana an'ireo vehivavy tima mety samy nahitan'izany rehetra tamin'ny ainao manjery ary teo koa ny famoazana ny tanora teo anivony zany antoko tiako Madagasikara zany ny fionambe natao teto Analamanga dia teny amin'ny espace Manovasoa teny Alasora no tanterahany zany ary anisan'ny tarika izany ianao dia zay nambaranao zay mbola handeha any amin'ny faritra samihafa zany ny antoko tiako Madagasikara dia manana ny QG ny ara-dalàna eny amin'ny Belera zany hoe miaina amin'le fiainan'le antoko mihitsy n'le antoko arak'ilay voalaza ao amin'le lalàna mifehan'izay antoko politika zay hoe manana mpiatroka manana mpitarika manana siège ary dia nambaranao teo hoe misy mihitsy aza ireo karatra samihafa zany ka alohan'ny teny hidirantsika ty anatin'ilay fionambe nasionaly mpanoratra satria ny antoko tiako Madagasikara dia ao anatin'izay sehatra ny fanoherana izay Andriamatoa SE misy ve mbola afatrafatra satria handeha zany ianareo amin'izao fotoana izao hamoa zay nouveau souffle na redynamisation ho an'ny antoko ngezabe zay satria dia manana olom-boafidy ny antoko tiako Madagasikara na io solombavam-bahoaka na io ben'ny tanàna na mpanolotsaina municipal na mpanolotsaina communal mbola misy ve ny afatsavatra na ny zavatra mbola tiana anaovana précision serina amin'izay antoko tiako Madagasikara zay mialohany tena hivady antsika amin'izay zany amin'ity fionambe nasionaly ny mpanohatra ity sy ny raharam-pirenena ya zay tena hivalapatra loatra tsika ao anatin'le antoko tiako Madagasikara fa iresaka amin'ny raharam-pirenena tsika rehefa eo fanirina ihany koa ny mbola hivirenana matetika eto iresahana manokana an'izay antoko tiako Madagasikara zay fa ny afatra fotsiny dia zao sady manao fanaitanana ihany ho an'ny mpieny Miara Manonja zany amin'ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena ny antoko politika dia fikambanan'olona maro tovy firikevitra anankiray foto-kevitra hijoroana ary manana fikasana aka ny fahefana ho tonga eo amin'ny fitondrana ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena zay misy azy zay daholo ny foto-kevitra hijoroan'ny antoko politika ka eto zany dia manentana ho an'ny mpieny Miara Manonja rehetra ihany koa mba handray anjara ao anatin'ny ataontsika hoe fanampiana na fanarenana an'izay firenena zay mba hitondra ny anjara biriky ihany koa ao anatin'ny fitantanana ny firenena fa tsy hijanona ho mpieny fotsiny na ho mpitazana fotsiny eo mantsy matetika no tena mbola mila anaovana ezaka be zany eto amin'ny firenena dia ny fandresen-dahatra ny olo-pirenena rehetrarehetra handray ny andraikiny amin'ny maha olo-pirenena anazy hijery akaiky ny raharam-pirenena anisan'ny ahafahanao mandray an'izay andraikitra ao zay ny fidiranao anatin'ny antoko politika matoa isika mieno ny fandaharana manonja ny fiheverako azy rehefa tsy mahay mieno tsika n'le ataontsika hoe ny fandaharana akoatran'izao matetika dia ny manasoaso ny fitondrana mitehaka amin'ny fitondrana amin'ny zavatra rehetra atao ary tsy mahita ny tena atao hoe fijaliana sy ny fahorian'ny vahoaka fa matoa isika miaino ny Miara Manonja dia resy lahatra aloha zany
aty amin'ny fomba fijery hoe sahirana aloha ny firenena kehitriny a mila votana ny firenena, inona ny zavatra tokony atao, inona ny vaovao tokony ifamplazana. Ka eto zany de manentana ny mpiaino miara-manonja rehetra ihany koa andao hiditra ao anaty antoko politika, aza mijery fotsiny, aza mihaino fotsiny, aza mihaino tatatra, aza mijanona ho mpitazana fotsiny fa andao tena andray andraikitra eto amin'ny firenena. Araka ny lazainao teo misy ny QG au Bel-Air ho an'ny olona rehetra zay vonona hiditra ho mpikambana ao anatin'izany atokotiako Madagasikara zany. Ny atokotiako Madagasikara de mivelatra ary misy ny sokajin'olona rehetra, na tanora ianao na ianao vehivavy na olom-pirenena tsotra ihany koa ianao maniry ny hiditra ao anatin'izany antoko zany de misokatra ho anao ny varavaranao. Ankoatran'izay misy ny eny anivon'ny ataontsika hoe arrondissement district maro samihafa eny afahanao misoratra anarana fa no an'ny eto Antananarivo manokana aloha de misy zany zay. Ny afatra de zao, isika tsy maintsy mijoro, isika atokotiako Madagasikara, satria tsy hisy mihitsy antenaitsika aloha hanavitra ny firenena raha tsy mandray an-tanantsika rehetrarehetra. Tsy misy fiovana tonga ho azy zany eo raha tsy sika mihitsy any mandray an-tanana no avin'ity firenena ity dia samy mivonona ho amin'izay tsika rehetrarehetra. Ary io tonga amin'ny fitenenana manao hoe ny tsara fiomanana tsy tapohan'ny loza dia nyzao tsika dia miomana, na tiatsika na tsy tiatsika, na hoelana ho aingana, tsy maintsy hisy fifidianana iseho. Akoatran'izay mety iseho melohan'izay fifidianan'izay mila miomana ten'izao isika mba hahafahantsika mahatonga eo amin'ny fitondrana hitondra an'izay fanavaozana na ataontsika hoe fampandrosoana eto amin'ny firenena zay. Ka ny afatra zany de hoe aleo isika rehetra tsy atoritory mifoaza nareo rehetrarehetra eny anivon'ny fokitima rehetrarehetra eny, nareo eny anivon'ny distima rehetrarehetra, ny regitima ny efa natao moa ny fijidiana amin'ny faritany teo ny isaky ny province fanombohana iny fa tsy maintsy midina hatrany amin'ny bazany amin'ny farany amin'ny mihitsika. Ary zay eto anivon'ny bureau politique national de mametoky anareo hoe tsy maintsy hidina eny aminareo zay anao an'izay fanentanana sy fanavaozan'izay fa mila mivonona de meloha isika rehetra. De manentana ihany koa zany ho an'ireo mpikambana efa nandalo teo anivon'ny atokotima ny génération fandimby rehetrarehetra teo. Io mitovy amin'ny orinasa rehetra io hoe misy ny génération tamina morona ny orinasa, misy ny olona niditra taty aoriana fa ny orinasa tsy miova ray ihany ary misy manana tanjona dia fampandroana ohatr'izay koa ty atokotiako Madagasikara ty, nisy ny nanorina, nisy ny fandimby teo, misy ny tonga ty aoriana fa mikambana anankiray tsika tsy ataontsika sakany zany resaka génération zany fa vao may mampanankarena antsika zany afahantsika mitondra fampandrosoana ary afahantsika mamelo maso ny atokotiako Madagasikara indray ka manao antso amintsika rehetrarehetra hiverina ao anatin'izay atokotimin'izay. Ny teny amin'ny fionambe moa zany tsetsatsiaratra kely no iresahana an'ity hoe nahitana an'ireo ancien team zany na ireo parlement tateo aloha na anisany nanetsiketsika ny tanora tamin'ny fotoan'andro sy ireo vehivavy efa zava-dehibe zany rehetrarehetra izany fa hiverina amin'izay tsika amin'ilay tena adihevitra faharoa andriamatoa secrétaire général. Iny moa zany de hoe fionambe nasionaly ny mpanohitra lay nitanterahana teny bypass tamin'ny zoma sy ny sabotsy lasa teo. Efa niresaka teto ihany ny mpandrindra nasionaly andriamatoa Rakotondriana Jean-Claude Roger omaly ny amin'ny endrikendrika akapobeny de no amafisiny ny solombavam-bahoaka Mamy Rabendrina izay endrikendrika akapobeny ny fionambe nasionaly ny mpanohatra zay fa mampikarakaraanao ihany koa mbola heverina fa manana ny fomba fampitankevitra ianao ny amin'ny hoe hitina moa no foto-kevi-dehibe hijoroan'ny fanoherana amin'izao fotoana izao ka nahatonga ny amin'ny hoe hilaina ny miatrika izany fionambe nasionaly zany ary nahatonga isika teto anivon'ny fanoherana ny antso ireo olom-pirenena, fikambanana, syndicat, antoko politika, mpiara-mikatroka, ireo disy fanantenana amin'izao fitondrana zao ary ireo ihany koa izay victime amin'izao fitondrana zao niatrika izany fionambe nasionaly ny mpanohatra zany andriamatoa secrétaire général. Ya, voalohanteny aloha ifaniry mahakasika ny fikonan-doha isaorana an'Andriamanitra lehibe aloha ny fahavitan'izay fikonan-doha mahakasika ny fijerena vahaolana ny raharaham-pirenena izay. Naninona tokoa no nanao ny fikonan-doha iny, marina efa nisy no laza araka ny lazainao omaly fa tiako ny manamafy zany eto androany hoe inona moa no tena antony tsy maintsy nanaovana an'izay fikonan-doha zay. Iny fikonan-doha nasionaly iny zany de natao noho ny fahatsapana ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Roa taona sy tapany zay no nitondran'izao mpitondro zao an'ity firenena ity ary laza miara-mahita raha hiteny atsika ny fahantrana lalina ny mahazo ny vahoaka.
efa ataontsika hoe tsy eny ambaravarana ntsony na ena tokoa na fa tena afa miantra manaina mihitsy zany zao ny fahasahiranana misy eto amin'ny firenena raha miteny an'izany tsy hoe miteny fotsiny fa hitantsika zany amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana rehetrarehetra hitantsika zany na ataontsika hoe ny tarehimarika navoakan'ny banky iraisam-pirenena hoe ny 5.700 ny malagasy zao dia miaina eo ambanin'izay tany fahantrana lalina zay zany tsy izany mamorona an'izany na ianao fa tatitra zany ary dia tsara ny mampafantatra an'izany ka natao iny fikonan-doha iny zany hikatsahana vahaolana ary indrindrindrindra tsindriko tsara indrindrindrindra izy iny tsy natao ny RMDM irery akory fa tena natao mihitsy akana ny hevitra ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka ny olom-pirenena rehetrarehetra tsy akanavaka tao anatin'izany na atoko politika izy na vondron'olon-tsotra izy na syndika izy na ny solotena ihany koa tao tamin'ireo masivovahiny zay mipetraka eto amintsika reto nandefa solotena tao ny fiarahamon'ny pirenena ny mpitondra fivavahana tao anatin'izany daholo mba hakana ny hevitra ny rehetra na teto Antananarivo zany na ny tany amin'ny faritra ihany koa amezan-danja mihitsy zany ny hevitra ny olona rehetrarehetra mba ahafahany miteny ny zavatra hitany sy tsapany mahakasika ny raharaha-pirenena ahafahany ihany koa mitondra hoe zao ny tena sosikevitra entina mpandrosoana na hanarenana firenena voalazako teo ny mpandray anjara sokajin'olona maro tsy nisy mihitsy tao ny tapenam-bavana tsy afaka ny laza fa afaka nanoneviny daholo ny rehetrarehetra ohatrany ahoana moa ny fizotran'izay fikonan-doha zay ny ampaham-potoana voalohany ny andro voalohany faniry dia tena ny lazana ny olana rehetrarehetra mihitsy nisy teto amin'ny firenena inona avy ny tena zavatra misy inona avy ny antony mahatonga atsika ao anatin'izao fahantrana lalina zao satria raha ny firenentsika nge dia anisan'ny firenena tokony ho atanjaka raha ny arena ny abehan'ny firenentsika fotsiny ny olona ao anatiny fa maninontsika no mipetraka ao anatin'izao fahantrana zao misy antony ao ary navoatra tao anatin'izay fikonan-doha zay hoe inona ny tena antony mampahatra atsika malagasy inona ny tena antony mahatonga atsika ao anatin'izao fahasahiranana lalina zao dia nandray anjara daholo ireo olom-pirenena rehetrarehetra teo mitanjona ao anatin'izay dia ny amoahana tsoakevitra hoe inona zany zay vahaolana hoentintsika anarenana ny firenena zay atao inona moa io vahaolana io ary ho alefa izy io anankitelo no andehanana zay vahaolana na tsoakevitra navoaka zay alefa izy io ho any amin'ireny ataontsika hoe PTF atsika ireny na partenaire technique financière zany ho an'ny eto amin'ny firenena ho ampahafantarana anazy ireo hoe zao ny tena zavatra misy raha tsy manao an'ireny fikonan-doha ireny tsika faniry ka feon-dakiloha sy tokana fotsiny no henony zareo ary ohatrany hoe mandeha zao raharaha-pirenena zao satria azadino fa ny etsy amin'ny ankilany dia tena mivoy mihitsy hoe efa milamy mantoetra raha-pirenena eto amintsika efa mandroso Madagasikara efa zao ny zavatra hitantsika ary manangana n'ireny foto-drafitrasa maro isan-karazany ireny ary averiko foana hoe tsy mifoto-dravitra fa sany ratsy fa le vahoaka ao anatin'ilay firenena veloha mba mahazo na misitraka zay tokony ho anjara na zay tena hoe zohany mihitsy ny tokony ho azo an'izany na sakafo na fahasalamana ka raha vao tsy manao an'ireny fikonan-doha ireny ohatrany ahoana avy ny zavatra misy eto misy 9 ny ataontsika hoe tsoakevitra navoaka tao anatin'izay zay hita hoe lahara-pahamehana maika tsy mila andaniana vola fa zavatra tena tsy maintsy tokony atao haingana sy maika tsy ireo akoriny hoe raha vita ireo dia milamina firenena fa kosa ao anatin'ireo zany dia efa mba ahitantsika fiovana aloha eto amin'ny firenena misy 9 izy ireo misy nefa voatanisan'ny namana omaly fa tsy dia tena ivalapatra hitanisa ao anatin'izay moa za fa amitopona ilaza zavatra vitsivitsy ihany sika rehefa aveo zany zay indrindra ny voamera moa efatra tao anatin'izay feonambe zay ary dia tao anatin'ny fehi-kevitra zany hoe ireo asam-bomera dia namoaka fehi-kevitra lehibe dia teboka 9 no nivoaka tao anatin'izany ny teboka voaloha faharoa fahatelo SG nirina dia efa resahany ireo namana teo ihany fa eo amin'ny teboka fahaefatra fahadimy sy izay mety ho azonao resahana angambany tsy fantatry hoe hatramin'ny teboka fahafiry heverina fa mba tsara ho fantatry ny mpijery mpanaraka mpiaino atsika eto an-toerana sy any ivelany zany ahafahanao ihany koa mitondra zany zay mety hoe inona no fomba fijery tao anatin'iny fionana lehibe iny araka ny lazaina tery-ampiandohana faniry dia tsara foana no mamerimberina zany ny fisiny zay fikonan-doha zay
ary mamerimberina hoe inona ny tsokevitra navoaka tao anatin'izay fotoanando nasionaly mahakasika ny raharam-pirenena zay efa voalaza miteboka telo voalohany mbola mety isy anamafy eo fa raha sitrakitsika dia hoverenako vakina ny teboka fahaefatra katreo amin'ny teboka fahavalo vakiko fotsiny aloha izy dia aza vaiko amin'ny akapobeany hoe inona ny tena antony mahatonga an'ireo eo amin'ny teboka fahaefatra dia izao no fitakinana ny résolution nivoaka tao anatin'izay takina ny fametrahana ny demokrasia sy ny fanajana ny zony tsirairay aneo hevitra malalaka sy anao famorim-bahoaka sokafanao an'ny rehetra ka tafiditra amin'izany ny mpanohatra ny haino manjery-panjakana dia ny RNM sy ny TVM zay no ao anatin'ny fekevitra fahaefatra matoa zany takina zavatra takina zany zavatra tsy misy dia takina aloha ny fanaovana an'izay eo amin'ny teboka fahadimy dia hoe averina amin'ny asany amin'ny fitandronan'ny filaminana dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ny fiarovana ny tanindrazana iombonana ny miaramila sy ireo mpitandro ny filaminana fa tsy atao fitaovana politika sy herim-pamoretana itsony eo amin'ny fahadimy dia ny hoe takina ny famoahana tsy misy atakandro ireo gadra politika rehetra ny fahaenina takina ny fanaovana lahara-pahamehana ny sosialim-bahoaka mba anamaivanana ny fahoriana menjady amin'ny vahoaka malagasy fafito azafady ny fahavalo farany dia hoe takina ny anaovana lahara-pahamehana ny famoronana asa ka tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana ireo orinasa malagasy madinika salatsalany izay tena manome asa aingana ny vahoaka atao lahara-panomehana ny fanodinana ireo akora misy eo atao toerana zay zavatra zay zay teboka anaky dimy voavaky teo zay efatra zafady zay teboka efatra voavaky teo zay raha tena bangona tokana dia tafiditra ao anatin'ny hoe tsy fisina bonne gouvernance ny tena miteraka n'izay zavatra rehetrarehetra zay inona ny antony no ilazako an'izany satria marina hoe tena tsy misy efa maritana hoe inona moa no tena atao hoe bonne gouvernance fa misy kosa ny ataontsika hoe composante maromaro mandrafitra an'izay hitarafana ny hoe fisian'izay bonne gouvernance zay eto Madagasikara anisan'izany zao ohatra ny hoe respect ana droit de l'homme na ny état de droit voaresaka teo ny fampiasana ny mpitandro filaminana zany sy ny fahefana maro samihafa tsy mifanaraka ny tokony ampiasana azy ao anatin'izay zany dia voaresaka ao anatin'izay ny tokony isina ataontsika hoe séparation de pouvoir mazava tsara mihitsy ny androm-panjakana rehetra misy ny trois pouvoir zany dia tokony séparé mazava tsara ka ny tsy fisian'izay dia miteraka ny reto zavatra rehetrarehetra zay ao anatin'io koa anisan'ny composante ray ao anatin'ny bonne gouvernance dia ankolafikery samihafa zay eto anivon'ny firenena ary zay ny antony hitakina satria tsy misy an'izay ataontsika hoe demokrasia zay eto amintsika ny mpanohitra tiako asiana resaka kely fanitry satria ao anatin'izay demokrasia ny fanekenan'izay ataontsika hoe ankolafy kely rehetra misy eto amin'ny firenena zay raha tany milaza ianao fa demokratika nefa tsisy mpanohatra ny tena mpanohatra dia tsisy dikany zany ary tsy miteniteny foana ianao raha milaza ny zavatra ohatran'izany satria ianao tsy manaiky akory ny resaka principe na pluralisme politika zany hoe fisin'ny ankolafikery maro io azadiny fa atao anatin'ny fifidianana dia misy ny olona nanaraka anao zany amin'ny foto-kevitra ny ijoroanao dia tafapetraka eo amin'ny toerana ianao fa misy ny olona tsy nanaraka n'izay foto-kevitra ny ijoroanao zay hoe zao ny lalana hitondranao amin'ny firenena fa ary reny olona ireny rehefa avy eo manana ny heviny manokana fomba hijereny amin'ny firenena tsy azonao atao tsinotsinony ireny ary ireny no miteraka ny fanoherana satria tsy mitovy hevitra aminao zany tamin'ny eritreretinao hitondrana ny firenena dia izy zany no manana hoe zao ny eritreretinay makasy ny raharam-pirenena raha vao tsy manaiky an'izay ianao dia tsy demokratika ianao zany zay ka zay no mbola edina hevitra eto amin'ny firenentsika satria na dia atao rehefa voalaza ny lalam-panorenana ny fisian'izay fanoheran'izay dia ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia mbola miezaka foana mifehan'izay mpanohatra izay hoe tsy azony reto mpanohatra reto atao na manana ny legitimiteny ary ny ataontsika hoe ny filohan'ny mpanohatra ankehitriny Andriamatoa Marc Ravalomanana satria izy no
nahazo vaty be indrindra tamin'ny fifidianana filoha-pirenena faharoa dia tsy eken'ny mpitondra ankehitriny zany fa hitadiavan'ny fomba rehetra amin'ny famoahana lalàna maro izay karazany hoe tsy izy no mpanohatra fa eto zany zany anisan'ny takitsika ao anatin'izay ka tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe bonne gouvernance daholo zany ao anatin'ny bonne gouvernance ihany koa ny fisiana transparence amin'ny zavatra rehetra zay atao misy an'izany ve eto amin'ny firenetsika raha tsy ilaza fotsiny tsika mahakasika ny fitantanana ny covid jerevy tsara ny fitakiana tsisy zay tsy nitako hoe ataovy mangarahara ary ao anatin'ity résolution ty ihany mihitsy dia efa mbola milaza hoe ataovy audit mihitsy ny fampiasana ny vola ny famatsim-bola mahakasika ny fitantanana ny valana retina teto amin'ny firenetsika zany nanomboka tamin'ny heritaona io ary nitaky an'izany daholo ny rehetra navoaka na écran plat ohatriny navidina écran plat navoaka daholo re tômobila rehetrarehetra reto aizy reny zao amin'izao tsika miresaka izao ary anizy reny zany zavatra zany zany ilaina ny fisina mangarahara ary zay nitakiana hoe raha aravinao ny zavatra rehetrarehetra voalaza ao anatin'ny itsekevitra io raha tena bangona tokana inona ny tena fototry ny olana ary efa nresahan'ny filohan'ny mpanohatra foana hoe mampahatra ny firenena anankiray dia zao anankitelo ihany ny antony na firenena avy nisy ady an-trano na nisy gera tao aminy na firenena nisy loza ara-boajanahary na azo anazy na rehefa tsy akoatran'ireo dia tsy fahaiza mitantana ary zay tsy nilazantsika hoe tsisy le bonne gouvernance ary tsy mbola nisy an'izany zavatra sy eo zany teto amin'ny firenetsika fa ny zavatra fahatelo dia tsy fisin'izay bonne gouvernance zay ny tena mampahatra antsika toy izao ka ny fanontaniana mipetraka zany eto dia hoe nanao an'iny fikonan-doha nasionaly iny ny mpanohatra na re olo-pirenena rehetrarehetra zay tsy nanavahana n'izaniza dia namoaka feo ray hoe reto aloha zany no tsoakevitra azo navoaka sy hitany rehetra ampandrosoana amin'ny firenena zany ahafahana mitondra vahaolana aloha manamaivana n'izao fahantrany zao fa tsy tena hoe mahafaka atsika tanteraka fa zay no hitany rehetra fa ny fanontaniana dia hoe raha voarain'ny mpitondra io raha hitany rehetrarehetra ireo manana fahafahana ve izy manarina an'ireo ary manana ny ataontsika hoe kapasité ve ialana ao anatin'izao fahantrany zao ity zavatra fekevitra ity ny filazanyity dia ataontsika hoe force de proposition amenana azy hoe ity ny vahaolana fa anjarany mahita ve izy afaka manatanteraka an'izay ve izy ary tiako ihany koa ny manamarika zany fa ho atsika rehetra zay mpaniray anjara mavitrika atao anatiny ny fikonan-doha nasionaly iny marina hoe navitan'izay tsoakevitra zay tsika fa tsy mijanona eo kory ny asantsika fa mbola misy tokony hotoyan'izay asantsika zay zany satria maro ny fitakiana marona lefatsika tao mila anaovantsika toy an'ireny rehetrarehetra reny fa tsy hoajanona tsoakevitra fotsiny akory maraparantsika andriamatoa secrétaire général satria moa mbola misy namana avy any amin'ny faritany zany ho raisitsika indray satria reny ny tena mpandray anjara mavitrika lay fanazavanao farany teo misy ny tiako raisina maraparana anazy amin'ilay suivi sy ny mety hoe ho lalan'izay rehetrarehetra zay angambany efa nyresahanao ihany zay fa mety tonga ve zany dia misy asa avy hatrany zany ho raisiny eo anivon'ny fanoherana sady mbola ho any amin'ny faritra ireo namana hitondra n'ity résolution ity dia hitondra zay tandrify isazy azy sorana an'Andriamanitra aloha vita zany ny fikonan-doha iny ny fikonan-doha no vita nanaovana an'izay ataontsika hoe évaluation ny zavatra misy eto amin'ny firenena nandritra an'izay roa taona sy tapany ny tantana ny fitondram-panjakana izay ary nahafahana nanome cadrage vaovao hoe mba hahafahana miala ao anatin'izao fanotrany zao dia reto aloha ny zavatra tsy maintsy tokony hojerena akaika ary tsy maintsy hojerena aingana hatreo aloha zany zao ny zavatra vitatsika eto anivon'ny fanoherana fa mbola manana adidy sy andraikitra be isika amin'ny fanatanterahana an'izy ity araka ny teneniko teo hoe izy ity dia ho aterina eny amin'ny maso ivo rehetra ho aterina ny amin'ny PTF rehetra ary indrindra ho aterina ny amin'ny fitondram-panjakana mbola asa miandry antsika zany mialohan'izany mbola misy ihany koa ny fampahafantarana ny olona rehetrarehetra aloha ity vokatra zay nataontsika ity zay zany tena devoir be miandry antsika aloha mifampahafantarana an'izay manerana an'izao tontolo zao mihitsy hoe zao nge ny tena zavatra misy eto amin'ity firenena ity ary zao ny zavatra miseho ato inona ny zavatra tokony atao ary reto ny sosokevitra manoloana an'le izy zay aloha ny tena asa lehibe miandry antsika dia mifanaovana communication ahafantarany rehetra nyity zava-misy ity ao aorianan'izay tsika tsy maintsy mbola misy ny
araky ny zavatra ifanarahantsika any hoe inona ary ny tokony ho atao paikady hoentintsika indray hoentina manatanteraka an'ity tsoakevitra zay navoaka ity fa ny amaranako anazy dia zao hoe araky ny voalazako teo hoe io a resaka bonne gouvernance ny tena tsy nisy teto ifaniry ary ny fanontaniana mipetraka ho raha omena ny mpitondry ity zavatra ity betsaka ny fitakiana zay efa nataontsika izay fa ity aloha zany tena hoe tsoakevitra ny iraisan'ny mpanohatra ary nandraisan'ny olom-pirenena rehetra anjara ihany koa fa raha ho tonga any ve tia manana ny fahafahana na manana ny kapasité ve ny fitondram-panjakana ahafahany manavitra n'ity firenena ity ary ity teny averimberiko foana ny fitondram-panjakana kehitrino dia ny fahefana rehetra eo ampelantanany avokoa aza vaiko zay inona ny fahefana rehetra eo ampelantanany avokoa izao fitondrana misy atsika izao dia tena hoe fitondrana manakaika bebe kokoa ny atao hoe ataontsika hoe semi présidentiel nga zany hoe ny filoham-pirenena ny tena manana ny fahefana rehetra ary afaka mibaiko ny zavatra rehetra tiana atao eto amin'ny firenena tsy manana sakana mihitsy izy na kely ary raha ao anatin'ny solombavam-bahoaka maro anisa izy ninninona lalàna tiany alefana eo entiny raha manana sosikevitra izy na lalàna tiany avoaka entina ho anavodana amin'ny firenena tsisy sakanao tsy maintsy lanja rehefa zay evitra alefana eo raha alefana any amin'ny antenymeran-doolona tsy maintsy lanja volavolan-dalàna hoentina mpandrosoana zay ny eny anivony ataontsika hoe be ny tanàna moa ny akabe azany efa ao anaty vovonana miaraka amin'ny filoham-pirenena avokoa fa inona nefa ny sakana tena tsy avy tany mitondra fampandrosoana dia efa averiko ihany zay na izy tsy te hijery mihitsy ny vahoaka malagasy tsy te hijery azao fahantrano zao ary mety tsy mipetraka eto Madagasikara mihitsy ny tongony tsy mahita ny fiainan'ny olona na dia hoe fahantran'ny olona eny ambany tunnel misakafo na ny ataontsika hoe fahantran'ny olona amin'ny akabean'izay hoe ny olona raha zatra nihinam-bary intelo taloha amin'izao ny sasany efa atoandro sisa ny mihinana mampanahelo na dia hoe ny ray mpianakaviana mody ara tsy mahita zay ihany koa na hoentina ho an'ny ankohona na izy tsy mahita an'izay tsy te hanao an'izay na tena tsy hainy mihitsy le izy ka eo zany mbola fanontaniana apetraka amintsika foana hoe raha ho tonga aminy ve tia hoainy manatanteraka an'izay fa tsy vitatreo araka lazaiko teo ny asantsika mpanohatra fa mbola betsaka ny asa miandry antsika ary tsy avelantsika mihitsy ity firenena ity holatsaka akady na holatsaka akaterena fa tsy maintsy hijeryntsika amin'ny fomba rehetrarehetra averiko ihany amin'ny fomba rehetrarehetra zay tsy maintsy hanavotantsika an'ity firenena ity isaorako ianao efaniry isaorako isika rehetra mpiaino naharitra ny aino zay fanehoan-kevitra foy zay tena kely le fotoana fa aloha mehtsika lanja aloha reo vahiny zay avy any amin'ny faritany tonga eto satria tao anatin'ny fikaonan-doha nasionaly iny dia maro ireo mbola ataontsika hoe avy any amin'ny faritra mijanona eto te aneo hevitra ihany koa manana ny marary azy izy any amin'ny toerana misy anazy dia te mba ilazany zany sy hizarany zany ho amintsika rehetrarehetra eto eny ary dia isorina ny secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara Andriamatory Andriamasinoro Tahiry Nirina ny vahiny teto amintsika tena sambany nahazo nazy satria noho ny adidy amanandraikitra dia androany izy no tafaraka tamintsika tena ilaina ary fanrinay Andriamato Randriamasinoro Tahiry Nirina zany zay ny antoko tim ny mba ivaniananao matetika satria dia misy fanazavana teknika marobe ny entiny zay teo ary misy anko zay fampahafantarana samy hafa izay amin'ny lafiny hoe detay zay tena tsara ho fantatry ny voaka tena voafehan'ny SG zany rehetrarehetra izany ka everiko angambany fa ny zava-dehibe dia hoe ny hafahana tena mampiatra iny résolution na fehi-kevitra tapaka tamin'ny 7 sy 14 ny volana Jolay lasa teo iny efa eto akaiky eto anko namana Rina Arabe Mananjara satria dia misesany vahintsika omeko indray any Rina Arabe Mananjara indray fandaminana an'izay dia iseto kely sotrotrankeo indray aloha Rina vetivety eny ary araka zany mitohatrany ny fandarantsika Miara Manonja ary dia araka ny efa nambara tamintsika ombenombeny dia hoan'ny malagasy ray manontolo tsy vaky volo ny resaka zay tenenina eto na ny ato an-toerana na ny any ivelan'izany araka ny efa nambara teo dia manana vahiny isika ny any amin'ny faritra izany ny eto akaiky eto zao dia Andriamato Freda Mataviky
Andriamatoa Freda Matafika dia filoha-lefitra izy eo anivon'ny faritany ny Toliara ary akoatran'ny izay dia filoha-lefitra amin'ny resaka RMDM io rodoben'ny rodobe zany malagasy amin'ny demokrasia eto Madagasikara ary coach ihany koa zany hoe mpaneta an'izany faly miarabanao Andriamatoa Freda Matafika izay no ela fa dia avy hatrany aloha dia itsiko ny fanontaniana ny amin'ny hoe tonga ty anareo avy lavitra ny hetaheta mihitsy ve tao sa ahoana ny fandehany. Miarahaba ny vahoaky abiaby izay magnaraka n'izao fandahara Miara Manonja zao manerana ny zao tontolo zao. Miarahaba koa ny Riny Rabe Mananjary misaotsy amin'ny fanasa satria zao tokoa zany ny tena demokrasia aminay. Afaky mimilitsy hagnazava ny raha maharary azy ny rehetrarehetra. Amiteny anao hoe fagnontanianao le hanikiny tena mana etaetam-po tokoa zahay any Antsimo na Manarina satria rehefa naheno izahay an'ity fikaondoa nasionaly toy na dia agnatin'ny krizy tsy maintsy nanao ho avy etoy mba haneho ny raha maharary anay agny Antsimo indrindrandrindra ny faritany ny Toliara izay atao ankilabao, atao fangalam-bato, atao fangorona raha maro agny amin'ny faritsy zay misy anay de ny harena ankibony tany. Zay aloha zany ny anokafako azy namanarina. Ya mazava tsara zay ka hiditra amin'ny antsipriany sika tonga taty anareo zany hoe solotena ihany koa fa tsy hoe ny vahoakany Atsimo rehetra afaka hoe tonga ty fa nareo zany no solotena ty ary niatrika an'ilay fikaonandoha avy eo nareo de hiverina any an-toerana manana andraikitra lehibe. Ny leta toy moa zany tena nahafapo anay ary manana mission zahay na devoir zay ho ambaranay amin'ny olonay agnatin'ny faritra zay sahaniko zany de tsy maintsy hanao tatitra aho zany amin'ny vahoaka iabiaby satria le vahoaky azadinotsika fa efa sahira latsaka ankaterena satria ohatran'ny zanaky kalahafa izahay ka mino aho zany fa gn'ilianay tatoy de hody ventiny ary gn'angatahanay zany Andriamatoa Rina de tsy hijany ho taratasy avao io zavatra nandanianay fotoa vola mankarena nandehananay toy zahay tsy raha tahanay Antananarivo zao fa tianay avao gnahinay io ndra raty fa matoa zahay miakatra toy manana arety mana raha maharary anay ka angatahanay zany ny fampihara amin'ny fotoana fohy dia fohy anio fehi-kevitra zay nandanianay fotoa atoy Antananarivo ary zahay zany fa manana stratégie avao koa zahay avy any amin'ny faritany hanao hampafantatsy anio amin'ny olo aminay agny zany mba tsy hipetraky ho taratasy manahaka an'toy avao zany le lia toy fa mba raha bevata misy impact zany amin'ny tandrify azy zany. Ka mitenenina foana hoe faritra Atsimo tsy misy mpijery nareo atao fangalana vato sinsisa ohatrany hoe atao fitaovana fotsiny mba hoetoeto hoe inona ny tena marary akoatran'le kere moa zany mbola resantsika kely any rehefa hoe tsisy mpijery ahoana hatramin'izay. Ny raha hita zany de tsy mandeha araky ny tena nieretserety azy zany izao fitondrana zao. Aleo to mahitsy na Manarina le izy satria tsy raha hainay baka Toliara agny zany resaky miolakolaky eo gnanay tonga de mahity ataon'izay satria magnino tsy araky nieretseretanay azy zany le olo nitingininay. Abe ohatra hoe ohatsy zany misy fitondram-panjakana zao tsika eto misy filoham-pirenena zahay nanenty ivelany angambany zahay fa gn'agnatiny ao tsy hainay tafapetraky eo izy zany lasa les promesses namiany zany tsy nitanteraky raisiko ohatra amizay na Manarina tam 14 avril 2020 Andriamatoa filoha zany nandeha tany Antsimo agny nandeha Toliara tagny zany nanao kabary mihezinezina fa ary nanontany ny vahoaka zay niatrika azy fa otsino kapoka vary aty aminareo le teny ny vahoaka hoe 500 nefa hatram'izao de namaly izy hoe sarotra be zany 500 zany fa ataotsika antsasany 500
otsino zany agnatsasany 500 350 na 1250 francs nefa kapoaka vary aminay agny am'izao fotoana zao 700 ny menaka am'izao fa 8 fa tsy asiako fitenena sasy zany resaka pepeny ahena manarina azakana ihany zany zahay nefa tsy raha fa miketriky vary amin'ny kapoaky fa meza am'le madiko na le boîte-na tomate regny zany iregny zany no hikapoha vary satria zara fa misakafo mba ho tohanaina fa laha tena izy zany raiky zay faharoy nagnino moa zany gny namoagnany fitondram-panjakana anio resaka sapy io na système d'alerte précoce zay niarahany filoha raha valomanana nametraka an'izay tany antsimo de reto aby zany gny district nametrahana an'io sapy io Amboasary, Ambovombe, Tsiombe, Beloa, Ampany, Betioky ary Beroa. Ahoana ny afarany io am'izao niainana 2009 izy io rava. Tam 2009 naharavany io resaka sapy io. Nefa io zany no indicateur mampilaza ny fitondram-panjakana hoe tsy nisy orana am'ty taona ty tsy nisy orana de ina ny tokony vaholana manao tatra amin'ny fitondram-panjakana zany le système de ireo nefa ino gn'antony amoagnanao azy laha ka tianao marina le vahoaka malagasy tsy piko am'izay zany hoe vahoaka ny any antsimo tsy tianao nagnino koa ny fagnanao ny CG10 commissariat général pour le développement intégré du sud ireo zany ny foagnanay aby de lasa malaza be le kere any aminay any satria sahala ampandehanana zao fitondra zao tsy amintsiky izahay zany afahay baraka lasa tao rehareha lasa tao oeraoera zany le fahantranay antsimo agny ono tam'le mbola nandeha le sapy sy le système teo azonao tenenina eto hoe azavaina ampijery sy ny mpiainao tsika hoe zao ny vokatra rapitaina ny am'izao satria zao zany hoe kere tena enjana be le kere reny mission amin'ny télé sy rehetrarehetra eny ny azo sapahitanana mbo tsy naheno angamba tsika depuis zay laha tsy nanomboka tamin'ny 2009 mankaty zany kere zany tsy haiko hoe na io resaka kere koa vasa no mba fomba zahoa fagnampiam-bola vasa zay fa depuis 2009 nagnaty nahafoanan'io zany de lasa misy le kere ary mibaribary hitapoky hitampirera hitana zao tontolo zao zany ka aminay zany depuis lafareto zany niala lasa tsy misy sasy zany le fambole agny aminay agny lasa maty na ny rano satria regny rano regny ne misy fombafomba amle tany izay tsy hain'olo mpivahiny zany fa zahay aminay agny ro mahay azy ka lasa maty regny raha regny de lasa potika ny le tontolon'le fambolena na ny fiarahamonina ara lasa mikorontana noho zay raha zay noho tsy fisian'ireo raha reo zany lasa tsy anasa gny tanora lasa tsy misy gny fampandrosoa aminay agny fa lasa hiady amin'ny tikerety avao zany ro atao asa de misy am'izao fotoana zao ny exode zany hoe miala amin'ny toerana anankiray makamina toerana anankiray ahoana ny tena fipetraka io misy tonga ty Antananarivo ao amin'ny station misy tena misy io satria ino moa ty raha atao ao namana rina io ne tsy misy raha atao ao ne maina ny tany tsy okomena mandeha ino raha atao ao tsy zara ve lamba misy zany tany handehana na zany ne olo regny manao exode regny ne mandeha tomboka avao mandeha tomboky amin'ny 1000 km manako ohatsy hoe resiko mandeha ty nefa ino moa ny ataony aty aty tsy misy fambolea tsy misy ino fa de hikarama tapabary vasa hikarama hantsaka-rano vasa zay vasa andehana agny mba sitrany mba hiravitaina le fianakaviana any antoerana zany zay zany le fotsiny io exode urbaine io zany satria tsy misy raha atao gn'agny tsy misy raha hoany agny tsy misy raha ho tsapatsapahany hatao ino hanao ino any avao moa farany aleo miala mba hisubvenir zany le fianakaviana agny zany ka ono zany rehetrarehetra zany ve efa hoe mba miteninareo nandritra n'izay taona lava zay sa hoe mikabiara ny efatra fotsiny sa misy censure koa asa inona ny tena fiseho ny resaka communication mahatonga anareo tena hoe tonga taty mihitsy tamin'ny mamela hay zany lamba hiteny zany hoe
hoe mba hidirako mba hilitsy resaka politique kely zany zany hoe zahay zany mangataky mba tokony hovana zany le politique eto à Madagascar resiko am'zany tsy fisiany dravitra fampandrosoa hagnandesany Madagascar sy ny faritsy mila mba hova zany zay la ohatra zany ka tena hanao raha vatany ngipingipy tondra fa zahay fa mahita fa le fitondrana mihintsy tsy tahanao raha mety marina avao le resaky ny SGN Timité hoe vasa gny tombony vasa olo ty tsy mana nationalité malagasy ka tsy hainy gny maharary gny voaka malagasy fa vazaha i fa laha ny gasy igny naharary azy gny maharary anay zao ny maharary azadiny fa ny alahelom-bahoaky ranomasom-bahoaky misy raha hihantra amin'olo mampijaly vahoaka avao lafa marany lafa fainany lafa ranomasony namanarina mahafeno kapoaky ty hijiagnany zay hanahira raiky zay faharoa tokony hirioso amin'ny fifidianana am faritra regny zany fa tsy le gouverneur voatendry no mibaiko le olomboafidy de am'izao le olomboatendry tsy haina akory ny culture misy amle faritany agny am faritsy agny fa tendre avao le olo tsy maharary fa hoe akamakama de lasa tsy hisy développement fa fanompoa antoko ro misy fa tsy fanompoa pirenena aminay zany ministre zany ohatsy mpanompo anay zany fa tsy raha tompoim-bahoaky fa gn'anjarany ro manompo le vahoaky zay soloany tena ao agnatin'ny gouvernement io fa tsy atao fotsiny hoe ho tompoa i atao fotsiny ampanjaka io zany lafa raha tsy mety zany farany tokony mba misy zany politisation d'administration zany eto à Madagascar la ohatra ka hiovafo rozy misy mo gny dahalo miovafo fa misy koa gny mpitondra miovafo fa reo fa tsy hiovafo ndao la ka somary iverany kely efa antaniko teo hoe zany le etaeta zany efa nisy foana hatramin'izay fa tianao tenena zany hoe tsy tafita mihitsy na tonga anareo tena niainga tany an-tany lavitra nakaty Antananarivo misy censure ave misy hainao manjery sy ny sisa vao teny teo hoe ny hainao manjery mpanjakana nivoaka tao anatin'ilay dinika tamin'iny karakaraina teny amin'ny bypass iny ahoana ny fahitanareo an'izay voalohany aloha zany eo zany tena mampalahelo zany laha faritany toliara zany ro asiako resaky tsy misy zany gny atao hoe démocratie fa lasa tsy haiko hoe dictature vasa ro misy aminay agny satria aminay ao tsy misy radio afaha hiresaky ankoatsy ny MBS zay ao am centre ville ao antsimo andrefa ao toliara ville zany io koa nefa misy raha tsy maintsy misy raha azo teneny misy raha tsy azo teneny sandraky moa hiteny am télé na radio privé regny de lasa mikatokatoko manao avao zany tegna tsy misy raha re zany satria hainy raha igny zany fa hitsiboka azy de tsy azo volagny zahay zany mato tonga lavitra toy zany zahay zany olo fa takany tena démocratie tragno mpitaky zany ngaminay toliara agny tragno mpitaky tragno mbandy fa tsy misy raha tanteraky zany tiagny omeko ohatsy zany laha nisy gny tamregny resaka covid regny nisy fizarambary isaky ny faritsy abiaby ny taminay tagny zany no tena niavaky satria lasa promesse avao fa mbo tsy tanteraky zikinany ohatsy zany tao atoliara ville zany nampanovy taratasy gn'olo mandoa ino karnem-pokotany ino manao saritapaky zay vao mahazo jeton nefa lafa niazo koa jeton igny tsy niavy agny ny vary misy jeton ao la neno avao hanikalalao avao hanikadradraka avao fa mbo tsy nazahoa vary tsy nazahoa menaky tsy nazahoa dibera zahay androy nala mihintsy araky balahazo napetraka am tany io fagnasianao dikany gny vahoaky va zany la iha vaso malio le tianao va zany la taon'olo an'izay magnambanimbany olo ny raha manahaka an'izay
zay nahavy anay zany ndra tsy mana zahay ndra sahira zahay le aleo ambaranay atoy ho hitampoko ho rem-pirenena ny raha marary anay am'izay mba sambisambatsika iabiaby zany ny raha mahazo anay any. Eny ary amaranasika ny resaka ifanaovana amin'Andriamato mahatafiky Freda izay fa ny Toliara moa izy RMDM sady coach ihany koa vice président izany Toliara eo amin'ny nivon'izay RMDM zay inona no entinao amehezana azy ary sy teny hoentinao ho an'ny avana rehetra ny faritra atsimo sy ny Toliara. Itoy zany ny raha fangatanay avy any antsimo. Zahay mangataky mba hovana ny lalàna mifehy ny fifidiana. Zahay koa mangataky mba hovana koa ny lalàna mifehy ny seni. Adresevanay zao zao resanay zao ho reny ireo solombavambahoaky indrindrandrindra rozy zay olo iantefana zay direct zany tokony mba mandramby an'izay satria fa tsy atokisan'ny vahoaky sasy izao mpitondra ankehitriny zao. Ninino zany ny fifidiana tao ao zany de ho victime foana zany ny vahoaka malagasy fa zay tiany atao avao zany hataony eo ka mangataka zany zahay fagnovana zay seni zay ovagny seni raiky zay ny farany tokony mba ho jerena koa zany les lois sur l'opposition satria lasa tsy mahazaka adversaire zany izao fitondra zao tsy mahazaka adversaire ka lafa tegna tsy mahazaka adversaire tsy tokony hanao politiky tsy tokony handay firenena fa lasa fanompoa antokondrozy avao zany ny raha atao eto fa tsy fanompoa tanindraza tsy fanompoa piray belona ka maranako azy misaotra anareo ato amin'ny Miara Manonja nandramby anay tsy ny salasala mety misy ny raha mbo tsy feno satria feno maregny fontegna fa mbo mangataka laha mbo manafore amty afara andeha atoy zany mety hivahiny ndraiky atoa zany misaotra ny mpanenty ny Miara Manonja misaotra nireo ato koa lay nagnome fivolagnanay ndray iro somary lavalava kelikely. Ya de ianao ny soran'Andriamato Freda mahatafiky tonga teto amin'ny Miara Manonja satria dia nafoy fotoana nafoy vola makarena tonga taty Antananarivo niainga tany an-tany lavitra tany ary dia samy mandray izay asika raisinsika tamin'ny nambarany teo satria moa dia ny hoavy mamirapiratra Madagasikara soan'ireo taranaka no tena akatsahana efa eto kaiky eto Andriamato Mamsoa izy ndray dia mpanolotsaina voalohany izy anivon'ny RMDM ary eo ihany koa vice président zany amin'ny team ao Toliara fa ary miarabanao Andriamato Mamsoa aloha tonga eto amin'ny Miara Manonja sambany ianao tonga eto. Sorato miarabanao Andriamato Rina ary miaraba ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka zao fandaharana izao indrindra isika malagasy rehetra zay mipetraka any apita an-dranomasina. Arabana manokana koa ny vahoaka ny Toliara zay manatriky izao fandaharana izao sy manaraka azy. Eny ary ka hiditra amin'ny votoatintsika efa maro moa no taneny ny namantsika teo ny avy Toliara fa mba tiako resahanao kely aloha zany momba nyty le resaka hoe are-pirenena ity satria nareo amin'ny faritra atsimo dia maro tokoa ny are-pirenenao zany kanefa manankarenonareo amin'ny are-pirenena fa mahantra kere tsy misy sakafo tsy siasa lasa mifindramonina sy sisa zany hoe zavatra anankiroa tena hoe mifanipaka mihitsy zany ahoana ny momba an'io. Misaotranao am'izay fanontaniana zay raha jerena amin'ny faritra rehetrarehetra manerana ny Madagasikara dia angamba i Toliara no anisany tena faritra resy indrindra amin'ny manerana ny Madagasikara nefa Toliara dia manan-karena na amin'ny resaka harena an-dranomasina na amin'ny resaka harena akibon'ny tany. Ny zavatra misy anefa dia tsy misitaka izany ny vahoaka malagasy fa lasa ataon'ny mpitondra harena ho an'ny tenany manokana. Zany hoe tsy tonga any amin'ny vahoaka ilay fisitrahana an'ilay harena fisitrahana an'izay harena izay
anisan'izany ny bois de rose, ny volamena sy ny vatosoa. Ka takinay any amin'ny faritra zany amin'ny mpitondra fanjakana mba hisitrahanay vahoaka ny Toliara an'ireo harenareo mba hampivoaranay ny faritra misy zahay. Resaka ampany zany hoe amampanao gazety moa dia zay mpanao gazety mandehandeha dia ao ampany ao verina matetitetika mihitsy ary fantatry ny any velana zany hoe misy arena mba azonao resahana manoka ve raha hoe aka ohatra anankiray isika raha mifaritra atsimo. Ao amin'ny faritra Ampany dia anisan'ny tena misy harena kibon'ny tany toy ny volamena. Ny zavatra hita ao Ampany ao dia misy mpitrandraka ao atsokosoko izay mifaritra anaty ala any Ampany agny. Zay ampahalalanay ny mpitondra fanjakana satria tsy de mazava aminay ny fisian'ireo sinoa mitrandraka volamena atsokosoko ao amin'ny faritra Ampany ireo. Ka takinay amin'ny mpitondra fanjakana hoe ataovo ny mangarahara ny fitantanana amin'ny harena kibon'ny tany ao amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Akoatran'izay moa mbola misy zavatra hafa ihany koa ary zay no anisany nahatonga anareo hoe ho tonga taty Antananarivo zany amin'ny mba hoe ilaza n'ilay etaeta mihitsy efa nyteneny ny namanareo teo ihany fa ny amin'ny hoe tena hoe fandehanana makany amin'ny faritra atao hoe hatrany ambanivohitra rehetrarehetra ny ahoana ny asa miandry amin'izay aloha satria nareo miteny tao hoe ho ataonay retano rendanitra ty ahoana ny tena satria miandry an'izay ny olona. Voalohany indrindra aloha dia ny raha mahita ohatra ny vai eo tampokandrina na ny fahatrany vahoaka malagasy ankehitriny ka tsy mitsahatra mitady izay vahaolana izay ny avy aty amin'ny fanoherana ary saorantsika n'Andriamanitra lehibe navitany iny fikaonan-doha nasionala iny satria ny faritra tsirairay avy dia samy namoaka ny tena maharary azy ary ny tadiavana ny vahaolana ka manoloana ny dinika izay nataontsika tatia dia izahay solo tena ny vahoaka ny Toliara izay miatrika an'izany fikaonan-doha nasionala izany dia hivonona hitondra an'izany fehi-kevitra zany ho an'ny vahoaka ny Toliara ary tsy ho afeninay zany fa ataonay manakoako ho retany ho rendanitra fa ity ny vahaolana hoentina avy aty amin'ny fanoherana mba hahafahana manalefaka ny fahorian'ny vahoaka ankehitriny. Mazava zay maraparanantsika azy Andriamatoa Mamsoa nisan'ny averimberinareo ihany koa ilay hoe mitakinareo ny fahalalahana maneho hevitra satria mantsy io zany le hoe nareo any lavitra eo ny tsy azo hoe tena ahafahana mivalapatra ny zavatra fitaovana eo misy zany mbola misy censure indrindraindrindra ny amin'ny resaka hoe hainao manjery mpanjakana zay ihany ny vahoaka miverimberina io inona ny azonao anamafisana an'izay. Izahay any amin'ny faritra dia anisany mitaky an'izay fahalalahana maneho hevitra izany satria anisany faritan'ny lalam-panorenantsika koa zany ao amin'ny andininy 10. Tao anatin'izay roa taona sy tapan'izay dia tsapanay fa tena tsy misy izany fahalalahana maneho hevitra izany any amin'ny faritra ka takinay zany ny mba azahoanay hanao izay fahalalahana maneho hevitra izay. Eny ary amitianantsika azy ary amaranantsika azy amin'ny fiarahana amin'Andriamatoa Mamsoa misy tianao mafisina ve sy hafatra ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy indrindra ny any amin'ny faritra atsimo zany zay
misy anao Saotra tompo. Ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy dia tokony ho sasitsika ny haneho hevitra hoentina hanavotana ny firenena. Tokony fanome tanina ihany koa isika satria firenena raha manana Madagasikara. Eny ary dia isaorana Andriamatoa Mamsoa nitondrany izay fanazavana izay tsara ny mampatsiafa avy any Toliary izy no tonga taty Antananarivo niatrika ny fikaonando izay nikarakarainy teo anivon'ny mpanohatra ary dia samy nandray izay noraisiny isika rehetra indrindra ho an'ny any amin'ny faritra atsimo. Tsara ny mampatsiatsika menakafo fa amin'izao fotoana izao dia mbola misy ny antsona hoe fifindran-toerana zany hoe ao amin'ny toerana izay nipetrahana makany amin'ny toeran-kafa, tsy hoe fifindran-toerana makany amin'ny firenenkafa akory fa fifindran-toerana atao anatiny ihany izay tena hoe manahirana dia manahirana ny mieritreritra satria any amin'ny tamiady no misy an'izany tahaka ny tany hoe tany Soudan, tany Eritrea sy Etiopia reny fa manahirana mieritreritra hoe aty Madagasikara mbola misy an'izany toe-javatra zany hatramin'ny izao namana faniry mbola misy ny vahiny manaraka mbola avy any amin'ny faritra atsimo ihany izay nometsika sehatra mihitsy Ndahoary. Eny ary dia misaotra any Freda sy Mamsoa itsika zay ny vahiny teto amin'ny fandarantsika. Mbola manana vahintsika avy any atsimon'ny nosy iny satria tena atao anatin'ny volana vitsivitsy izay manko na be adevitra ny any atsimon'ny nosy ihany ny amin'ny hoe kere, ny amin'ny hoe ny amin'ny fahatsopanantenana, ny fahampitehan'ireo fotodrafitrasa samihafa ary dia vao nisy ny azakazaka indray tany atsimo tany ary dia zay indray no hanaovana selfie, hanaovana fampirantirantiana ny hoe avance après EPP Akibay izay dia hoe ity izy tamin'izany dia zao izy amin'izao zany anefa nambarantsika matetika foana fa ny EPP, ny CSB2 na ny CSRD reny na ny hôpital zany na ny lalana dia fotodrafitrara tena ilainy zany ary asa tokony hataon'ny mpitondra andavanandro zany satria reny dia ao anatin'le fikojakojanona sy famoronana raha toa ka tsy ampy ny fotodrafitrasa dia tsy maintsy mamorona ny fitondram-panjakana satria izay no ametrahana ny fitondram-panjakana dikan'izay zany dia tsy hoe rehefa mahavita an'ireny akory ny fitondram-panjakana dia hoe miasa ray ao anatin'ny firy volana ny EPP vita dia tena hoe miasa ny fitondram-panjakana fa fanila amin'izay moa misy EPP zay milazaina fa manara-penitra kanefa dia efa potika hitantsika navoaka ny Transparency International Madagasikara iny zany tao anatin'ny fanadihadiana nataon'izy ireo efa mitetesa ady ny EPP fa misy ny EPP zay anaovana selfie amin'izao fotoana izao fa ny tena andrasa mivoaka dia hoe ary zay le voafantona ao anatin'ilay résolution mpanohatra hoe ahoana le fiainana vahoaka, ahoana le malagasy le miaino ao anatin'le taux de pauvreté le any amin'ny 700 ano any amin'izao fotoana izao ary lay lambara amin'ny France 24 efa niresantsika tamin'ny herinandro zay ihany le plus pauvre de la planète Madagasikara mampalahelo zany ary niconfirme ny mpanao gazety iray isam-pirenena hoe zany ny toerana misy a Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny angovo ny resaka compagnie nationale antsika fiaramanidina io na compagnie zay miasa amina sehatra samihafa dia ahoana no hanavotana andre zany no ilaina mpitondra fanjakana ny nambarany azerina teo amin'ny lafin'ny bonne gouvernance zay misy an'ireo fambara maro samihafa no isokajina amin'izany hoe fanjakana tsara tatan'izany vita amin'ny fitondram-panjakana ve zany sa tsy vita fa tsy hoe EPP ray no rentirenty tsy hoe misy lalana le lalana moa zany dia mbola anatina entretien na réflexion no atao zay angatahana trosaina amin'ny banque mondiale dia zany rehetrarehetra zany hoe misy asany zay tena sy tarafana zao fitondram-panjakana zao fa tsy ny resaka fotodrafitrasa zay asa fanao andavanandro zany. Manana vahintsika zay efa tonga amintsika amin'izao fotoana zao Andriamatoa Sazalahatsiania avy any Atsimonosy izy ary anisany niatrika ilay fikaonando nasionaly ny mpanohatra zay nitaterana nandritry ny roa andro teny bypass everitsika fa manakambara betsaka Andriamatoa Tsiania manoloana ny raharaha-pirenena ary ilaina ihany koa
no mahen'ny feo an'ireo avlavitra zay hitondra an'izay fomba fijeriny any raharam-pirenena zay ary nampanainga ny tongotra izy ireo nahoana no tonga teto Antananarivo hiatrika an'izany fikeonan'antony nasionaly zany ny avy any amin'ny faritra indrindrandrindra ny avy any Atsimonosy nambarany monsieur Freda teo fa tena ao anatin'ny fahasairana izy ireo kanefa dia nitady zay sarandalana zay mba hiakarana hitondrana ny etaeta satria dia voahidy ny vavy any amin'ny faritra misy azy ireo tsy afaka mitondra an'izay etaeta zay. Miaraba Andriamatoa Tsiany tonga somatsara eto amin'ny fandarina Miara Manonja nandray anjara mavitsika tamin'ny fianambe nasionaly ny mpanoratra ianareo avy any Atsimonosy nanahoana aloha ny fomba fandraisanareo sy ny atrehana ty fianambe nasionaly ny mpanoratra ity. Sotra besaka ny fandraisana ataony mpanao gazety ny Miara Manonja. Miarahaba koa mivoaka eto an-tanindrazana sy zay anivelana manaraka an'izao fandarana zao tsy pena manokana mivoaka amin'ny faritany Tiliara indrindra fa ny ao an-tampon-tanàna Tiliara. Avy any Tiliara zahay niala 1000 kilometra nianto tena mba te hahafantatsy ary te handray anjara ny fanavotam-pirenena amin'ny fihaonam-beny zany. Fanavotam-pirenena zay ny antony lianay avy any zany. Raha ny fandraisana teto dia ambaranay fa tena faly zay mifandraisana hoy le ray aman-drenitsika zay faly zay mifandraisana ary zay indrindra no mahatonga anay hoe haneo ny fahitanay ny fihaonam-beny atao teto manoloana ny zava-misy any aminay zany. Zay zany lesy. Eny ary inona zany le zava-misy nambaranareo nanambaranao ohatra satria tao anatin'ny vomera inona moa no misy an'andreo tao anatin'ny vomera politika no misy ahy ndao ary raha misy azo ambara monsieur Tsiany iny amin'ny zava-misy raha politika eny fa afaka miresaka sosialy ihany ianao ao anatin'izay fanazavana santiona vitsivitsy no ambarako zay tao anatin'ny vomera politika dia nahita fa hoe voahitsakitsaka ny lalam-panorenana. Dia hoy zay hoe rehefa voahitsakitsaka ny lalam-panorenana tsy manaja an'io ny mpitondra dia manana aretina ny constitution ny lalam-panorenana. Ny aretiny dia ny hoe le fametrahany antoko politika na ny androm-panjakana manana quota hametrako ao anatiny io HCC io. Fa do zay nanome valina zay hoe tsy mety sasy ny ametrahany ananany androm-panjakana solotena hametraka olo ao anatin'ny HCC fa tokony fehezina ao anatiny lafin'ny fitsarana. Ino ny dikan'izay? Ny mpitsara rehetra dia misy mpampianatsy droit constitutionnel. Ireo mpampianatsy droit constitutionnel reo miaraka amin'ny mpitsara no tokony hifantina olo ao anatin'ny HCC netra izy amin'izay fotoana zay satria tsy tsabahany androm-panjakana hametraka olo ao fa da ilaina zay neutralité ny ao amin'ny HCC zay ka ny mpitsara ny fandraisana azy sy mpampianatra droit constitutionnel no manana an'izay fijery zay hoe ty havanana amin'io ary hametraka zay neutralité zay fa tsy andany amin'ny antoko politique zay misy eo. Io ny fahavoazantsika ary io miteraka problème tsy mampisy demokrasia eto zany. Raha tsy diso ao anatin'ny teboka fahatelo efa novakiny député Mamira Benreny zay sosikevitra nentinareo zay fa mbola misy akoatr'izay ihany koa ve mbola tao anatin'izay vomera politika zay raha mbola misy azony monsieur Tsiany velabelana kely? Tena misy ao anatin'izay songadininy eto zany hoe inona no tsy mampisy an'izay demokrasia eto zay zany. Ny fahitana azy dia mbola vokatry ny le hoe tsy mahaleo tena ny HCC tsy mahaleo tena koa ny CENI koa ny tokony jerena hoe tsy tokony amendreny am'izao fotoana zao tokony CENI anatiny ao zany fa tokony hijerena koa zay lafiny neutralité zay zany tokony satria lafiny lalàna io lafiny fitsarana io tokony hoany koa ny mamolavola an'izay ary surtout ty ny fanaovana constitution io zany tokony ny herivelona rehetra no mamolavola azy ary mba
constitution zany tsy hosoloana isaky mitondra fa mba hitondrana ny tany sy ny fanjakana ka nizaniza mpitondra avy eo nizaniza lany eo dia io gnarahany tsy ho vaokosokosika io ka ny hery velona rehetra ho iaho fa tsy ny mpanao politika avao fa ny hery velona ny olombelo zay misy eto Madagasikara manamaso hiharana io no mamolavola zay constitution zay zany sinon tsy androso Madagasikara tsy androso Madagasikara misy manitikitika kely Andriamatotsiany ianao avany Tsimonosy avany Toliara resaka ianao hoe ty resaka demokrasia ty tsisy demokrasia miaina an'izany ve nareo any Tsimonosy ary tena iaina an'izany zahay fa alohany hamaliako an'izay misy raha tiako ambitsahivina malohany ny constitution tam 2010 tam transition nanovana an'io tsy haiko na nanovana na nitsiana ny lalam-panorenana io tam fotoana nanovana fifidiana hoe ny farana mefatsy le bureau de vote atao ny fahatsana fa rehefa tamin'ny ray sasany antoandro tsy mbola feno 10% ny mpandatsabato tsy feno 10% eo nahay mitsy hoe ataova mienina taux de participation oui ataova mienina fikatonan'io ary tsy vitanoa mienina fotsiny fa ny kara-pokotany karany am-pokotany ny kara-panondro ny passeport pokotany azo fidianana hay koa tsy fidianana manahaka an'izao ndraiky liste avec carte fidianana no mifidy fa tsy atao hoe tandrametaka ohatran'izany izay raha zay no miteraka fahasahiranana antsika am'izao fotoana zao ka nala zay no hoe misy lalàna mifegnim-panoky goragora le efa natatrahana azy ary tsisy ampiatran'io laha tsy hoe ny hery velona rehetra no manao fikaonandoha hamolavolana ny lalam-panorenana iharan'le antsonjay demokrasia niany atsimo indrindra fa izay ary tsy vitan'izao fa zay ny tiako valiana ninonino raha atao raha hanao fampiarabana tratry ny taona de hoe tsy maintsy resaka na mpitondrana antoerana na hanao famoran-jaza tsy maintsy tory fa ino midikan'izao ny raha ny zava-misy malalaky ny olo hanao ny hevina meko tsiraika anao le raha rany mpianatsy tany tuelara nisy an'izay tokoa tany maninda iny hay zao fa hoe mahazo roa alina isambolana ny mpianatsy telo alina isambolana ny mpianatsy efatsala arakaraka ny niveau misy aza tsy meny fanjakana iny rehefa mijotso ny mpianatsy mitahaka an'iny hoe meo anay gn'anjaranay ino ny raha misy lacrymogène poabasy bala re famonoana izay anaporofona goany fa hoe raha ohatsy anao ilaniny zanakinao hoe dada meo goûter de katapina tapify zony mitaka an'izay avinay baka niantsy hoe aiza ny haninay de vonoinao ohatran'izay ny fijerinay le hoe le tsy fanajana ny fahalalahagny olo hitenina amin'ny zavatra ananany fahefana anany mpiaratsy fahefana ane zany bourseny zany satria ilalana ohatra hoe ny mpiaratsy mahazo bourse rehefa eny amin'ny ministère fa tsy mila double ka ino gnamonoanao rehefa mitaka an'izay izy fa ny zavatra tiako resana anatizay de hoe ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao misy ny trafic bode rose volamena harenan-kibony tany volamena farany teo 73,5 kilogramme iny tsy mandeha agneradany to misy ngandra ka ny fanjakana zany mpitondra zany an'izay manao eto hoe sady mangalaky ny bevatra izy no militra mikelikely 100,000 francs zany 100,000 francs zany vola kely fa nahoana ny anjarany olo atao ohatran'izay asiako resaky indray ty hoe arotoko anatiny ao hoe tsy misy andoko hoe gn'anandroy io kere tsy tokony ho kere zany gn'anandroy tsy misy rano sy tokony harandrano zao gn'anandroy satria misy any mandrare 35 km miala ambovombe i mahakazy io tsy tampake fa am'izao fotoana zao tsy eo lesterne ravagny CG10 tsy mahazo vola ny mpiasa tao de ny privé no mitady ny rano dia amidiny 2,000 ny bidon 20 litres kanefa taloha teo raha misy 500 ny bidon raiky araky resana zany
raha mitenan'izay gnany androy hoe mila rano zahay mila hany zahay ka milahatseny dia raisinao hoe hanonga ampanjakany zony mitaky ny zavatra ilaina siraka izay tsy tany hoe mpanonga ampanjakana zay le hoe voaitsakitsaka le demokrasia tsy fampanonga ny fanjakana andriamatotsiania voatsela akory zay a dia niezaka nanao koloka ho an'ny faritra telo tsy mandrefana anosy androy dia tao anatin'izay de nisy hoe fanamby 340 de misy tetikasa 150 be zao ho anareo any Atsimonosy ary dia nisy famatsimbola avy amin'ny banky raisam-pirenena dia ao anatin'izany famatsimbola zany a de misy no hamatsina anareo any Atsimonosy any zany ao zany resaka fambolena ao ihany koa ny resaka ara-tsosialy tsy fahampiana ara-tsakafo ao anatin'ilay association internationale de développement nahita 20 zany navoaka amin'ny banque mondiale zany ka tsy efa mba ilamindamina ve Atsimonosy andriamatotsiania zany raha ohatra ka efa nanao koloky ny fitondram-panjakana fa inona indray zany zao mbola mety hoe ho adevitra sa mbola tsy ampy zany zavatra zany fijerin'andriamatotsiania azy hovaleko rehefa avy eo raha ny fitantanandra raha ampanjakana tsy madio tsy mahitsy na hatanao 150 ny kology hatao any hanjaka ny tsy fandriam-pahalemana hisy foana ny fahantrana sy fikijaliana natao tany androy na tany atsimo anosy ny kology resanao tany Fort-Dauphin nefa ny tsy fandriam-pahalemanao tena manao ny ataony nao ny tankibo ny fahafatesan'olo nonikireo misy tsika mitena zao eto mbola misy misy ka anarivony gn'olo avy anandroy handeha ty Antananarivo ho any Majunga ino le dikany kology natao tany koloky ino dikany tsisy dikany any zany manao le zavatra anarivo gny tetikasa ataonao ne mbola mirotra gn'olo mankatihiny tsy io tsy ilana fiadian-kevitra arivo za manalina zao fa tsotra gny ilaigny reo mila hany mila rano mila fandriam-pahalemana le sosialy bahoaky mihitsy no tsy voafegny mpitondra am'izao fotoana zao ary tsy misy zavatra antenainy vahoaka any atsimo na faritany tiliara ampitondra am'izao fotoana zao ny antony de tsotra nanao propagande hataony 500 ny kilô ny vary kilô 500 700 ny kilô ny vary am'izao fotoana zao aia le fampanantenana nataonao tany imendraky fa tsy resahana aiza lizy ka raha ny mpitondra am'izao fotoana zao tsisy antenany vahoaka ny tiliara faritany tiliara azy na pitiny asa nareo Antananarivo manantena zavatra amreo fa ny mpitondra azy mpiaraka aminy mpiray-antoko aminy TGV mapary izay no manao erery hoe ilaina tsy mila nio gnany tiliara tsisy zavatra antenaina amin'io ao azao ny kian'izany metra kira mihantonao io sy piscine olympique anareo tsisy piscine olympique zao any zany hoe atao hitagn'olo le izy fa tsy misy mandray anjara am'le raha ary tsy zay gny mamaiky an'le olo na piscine olympique zao hany ho haniny rano sotroiny hialana ny fahantrana zay gny ilaina ny antiliara ne tsy tokony ho kere ary tsy tokony hantra satria misy ny bamangoky morombe fa tsy mandeha le rano satria misy vahiny mieritseritsy hambole vary any tiliara vinaka ty andohany aty le canal na le rano inkely fotsiny mandeha aty am'le fambolegny vahoaka fa ny sasany mandeha aty anaty izay ilazana fa hoe fanapotehana ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina gnatao mpitona am'izao fotoana zao zay tsy tokony ho kireny any lanitrandraina tsara tamiara ny prédara Valomana tsy nijaly vary ny tany tiliara nisy fifananam-bary misy fifananana arakaraka ny superficie voleny le olo ka hazoan'ny tombony sady hatsaraina ny fambolena no mahazo kadoko koa izy tena ilainy am'izao fotoana zao
sady mihena le rano no manjaka ny asandalo ary tena risana aminareo famonoana ny rasazy fanakana ny mpandraharaha mamatsy ny tapana avaritsa ny tilara iny vonoiny talo eny an-dalana tsisy nina atao ampitona zaho naheno teto atongavanay teto hoe nisy nanao ho namono ho ny filoham-pirenena nanao fanambarana ny andrim-panjakana rehetra nanao fanambarana ny olo-tsotra fa manino ny olo maty any tuilara tsara le manao fanambarana hoe tsy mety ny famonoan'olo fa ny any tuilara ny mpianatsy teny manday no vonoina teny an-dalana no tifiriny tany anaty bloc miboraky ny tsinaina any any ny morombe rasazy maty fa tsy manao fanambarana ny andrim-panjakana rehetra sa tsy olombelona reny lo reny ary tsy misy fandraisana ndraiky tataony fanjakana mikasika an'le raha zany eotsika zao hoe rehefa inona no melohina le famonoan'olo fa rehefa iza tsy melohina le famonoana tokony hitovy satria tsy mety le mandatsadrao ny tiako resana manaka an'izao ny mpitondra rehetra izay nandatsadra teto amin'ny firenena tsy eto izao fa ny ampasana ka iza ny mpitondra handatsadra ty afara ndray ka hijanony eto maharitsy fandalovana ny eto an-tany fa tsy maintsy satria bassin raika avao ny angalana ny leotsika bassin raika avao zany satria tsika rehefa mivavaka hoe tompo vonjeo zay vonjeo ny fonay diova mialalany ranomasina latsaky tany kalva re nangy mpitsimboka orodira nangy matory eo ambanin'ny inty tinel na ireo mahantra na ny be tanàny président na ny député na sénateur na ny ministre na ny président de la République manao zay vako zay midika fa hoe bassin raiky avao misy miliontsika ka tsy tokony fandatsadana na amin'ino na amin'ino tokony fadina kanefa ny olo mitaky ny droany ty firinao latsaky ny rana fa zao halaina amin'ny lionao iny rehefa avy eo ary ny taranakinao sisy fiandraiky nany iny zany ny taranaky mpitondra namon'olo teto ny aiza ny misy aza Andriamato Tsiania lavalava ny fampiresantsika teo zay mbola hisy koa ny vaovao moa zany fampiresana rehefa aveo miaraka amin'ny solombavamboaka zay fa hitako manangasanga manao ny fanomanana samy hafa ao ny député Mamira Bendrina tonga teto zany ianareo anisany nandray anjara mavitrika tao anatin'le fionabe nasionaly ny mpanohatra tao anatin'ny voamera ary ny zara isam-boamera mihitsy ny nitondra an'izay hevitra zay reny ny fehi-kevitra teboka 470 no tapaka tao anatiny tao efa nambara teo raha ny fivahinaina ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara teo ny hoe hoentina any amin'ny PTF hoentina any amin'ireo corps diplomatique reo masoivoa hoentina any amin'ny indrindra mba ho fantatry ny fitondram-panjakana tsisy afina fenina ny zavatra tapaka tao anatin'izany fionabe nasionaly ny mpanohatra zany fa ianareo kosa miandra anareo vahoaka ny Toliara de fa voninao amin'izany raha sy diso ny namana avy any Toliara reo mpizaika indrindrandrindra isika tonga teto Andriamato Tsiania sotra betsaka na tsy nametraka an'izay fanontaniana zao fa niresaka ihany zay fa sotrao ny tena an'izay zahay tonga teto Antananarivo nandany vola ndany rondoha niatrika an'iny zany ka rehefa miverina any Toliara zahay tsy hanao courage le bras fa tsy pieko eto tsy maintsy ampahafantarinay ny ray aman-dreny sy mpitankazomangy satria tany rehetra misy olobe hoe tia ny vokatra ny antony lianay tany Antananarivo ray aman-dreny no mpitankazomangy ampahafantarinay ny mpanao politika rehetra ampahafantarinay koa ny vehivavy indrindraindrindra ny tanora zay heverina hoe ho avy nyty firenena ty hitety district zahay hitety faritra zay ampahafantatsany zay tsy angina zay tsy janona iny ndarasana satria ny zavatra hahasoagny firenena tsy hotazonina isamireny na ny Bible hoe tsy maintsy oresena amin'ny soa ny ratsy ka hararaotany zao fiainana zao hararaotany hanaovansoa fa ratsy zao fiainana zao ninonino hararahana ninino tsy fananay vola tsy maintsy hanao zay tatsa zay
amin'ny ray aman-dreny mpitankazomangy satria zay gn'olobe an-tanà reto io tsy maintsy afantarina voalohany reto mizaotra amin'ny mpanao politika rehetra amin'ny surtout fagnotanora ndra gny vehivavy tsy misy olo tsy natera-behivavy zao sy tanatrom-behivavy tsy maintsy ampahafantarina andreo le izy hoe tigny zava-misy mba tsy ho tompotrano mihono ary mba tsy ho voafitaka fa tsy misy zavatra tinainy am'izao fitondrana zao resaka aminao nisy député nilaza teo hoe avy an'Androy voaka ny tiliara dia manantena zao fitondrana ianareo namana député piray sosy aminy no manantena azy fa voaka mahantra mijaly tsy manango hanina tsisy rano sotroy tsy manantena an'io tsy beka fa nisy tao anatin'ny toko be telo koa hitako maly hoe zahay manohana an'izao fitondrana zao tohanonareo mianakavy nareo ny telo ro hitako teo zaho toa coordonnateur toko be telo fa ny toko be telo tsy manao politika ary tsy manohana toko politika fa la miara-miasa ekeny fa gny hanohana azy be fata na tsy fasairana zao tsy manohana gny toko be telo efa olo fa lany mandary 2019 ia d'accord ary tena marana ny fivahiniananao eto amin'ny Miara Manonja isika am'izao fotoana zao andriamatoa Sazalahatsyany iveriko fa mbanana 2 minitra ianao mba anovanao fisaorana zany a de zay tsy voateny afatrafatra ho an'ny mpijery antsika manerana izao tontolo zao zaho dia miantso ny pirahitany-drazana rehetra rehetra mba hamondrona gny heriny hanosehana gny zavatra tsy mety am'izao fotoana zao satria na gny soratra masina maneraka atsika hoe reseo amin'ny soa gny rasy tsy mety hijery ny loza hazo gny firenetsika indrindra fa gny taranaka mampara itsika henan'izao mba ataontsika hoe eo fa raha tsy mihetsika tsika hanao gny fomba haniliana gny tsy mety ho sahira gny taranaka naorina ndao hanavitra gny firenena hamonjena gny taranaka mampara fa tsy hijery fotsiny zao tsika rehetrareto namboaran-dranahary maso sambay hiteny gny tsy mety ampely zay heverina hoe hanavotana gny firenena antso no ataoko fa tsy ho an'ny faritany tiliara reny gny fasahiranana fa nyvoaka malagasy manerana nosy ndao hiavo tena hanosiky gny tsy mety fa tsy hijery arinakandrina am'izao fotoana zao oeraoera gny atao gny mpitondra akamakama gny ataony tsy mahavitsy gny oeraoera sy gny akamakama fa mila rano mila sakafo mila fandriam-pahalemana mila mpianatsy miana tsara dalàna fa tsy mikorosofana ery anaty fako io zay zany eny ary akasitrahantsika ny fivahinian'Andriamatoa Sazalahatsyany teto amin'ny Miara Manonja teo ianko Andriamatoa Mamsoa ary Andriamatoa Freda Mataviky zay avy any Atsimon'ny Nosy izy ireo anisan'ireo mpizaika niatrika ny fiaonam-be nasionaly ny mpanotra no tanterahana tamin'ny 7 sy 4 volana Jolay lasa teo teny bypass nitondra ny fomba fijerin'izy ireo ny amin'ny zava-misy any amin'izany faritra Atsimon'ny Nosy izany nitondra ny fomba fijerin'izy ireo iko ny amin'ny raharaham-pirenena ary ny amin'ny andraikitra zay miandry azy ireo ny amin'ny fehi-kevitra zay misy teboka 12 be zao zay tsy maintsy ho dinihana ny fomba ampiarana azy zay tinapaka ireo mpizaika zany nandritry ny fiaonam-be nasionaly efa eto anila aketo am'izao fotoana izao ny solombamoaka ny Madagasikara Mamy Rabendrina araka nambarako tamintsika teo hoe efa nivonombonina tao izy dia hiresaka ny raharaham-pirenena indray izay mirahalahy eto député Mamy Rabendrina sady miaraba aloha fa tonga dia alefako avy hatrany ny fanontaniana sy ny fampidirina hoe nandeha tsika tao anatin'ilay fanazavana reo tebika 12 maly voalohany faharoa fahatelo ny fampiresantsika teto de nisy ny fidirany haisirina ihany teo amin'ny teboka faefatra fadimy fahenina fafito fahavalo ngamby izay mbola misy teboka zay tsara ihany hifampiresana ao anatin'izany fehi-kevitry ny fiaonam-be nasionaly ny mpanohatra zany everiko fa
mbola hanana ny ambara manoloana izay ianao manoloana ity fionambe zay nytanterahantsika ty satria dia mijery atsika izao tontolo zao ary miandry hoe inona zany no lalan'ity raharaha ty satria itsika moa zany de sady manao parenthèse kely ihany miazakazaka ny vaovao am'izao fotoana zao député Mamy Rabendrina tsy fakahitana ny zava-misy ao anatin'ny fitondram-panjakana ary ahitana taratra hoe misy ady atrano ve ao anatin'io fitondram-panjakana io vaky ve ny sambo sa efa tsisy ekipa tsony satria raha ny vaovao isa-minitra zay mitotona eto amintsika eto de ahitana taratra fa tena ady atrano ao anatina fitondram-panjakana manoloana izany ny conduite-tsika milamina ny fanoherana manao ny asa ny mpanohitra ary dia manao ny fiaonambe ny mpanohitra manazava ny vahoaka ny zava-misy ny mpanohitra ary dia mampahafantatra ny vaovao tsara tokony fantatra ihany koa député Mamy Rabendrina miaraba tompoko miaraba fanira zava-manantany miaraba antsika rehetra ato amin'ny studio ihany koa indrindra miaraba ny mpanaraka ny fandaharana Miara Manonja amin'ity talata maraina ity miaraba manokana ny ireo amin'ny faritra maro eran'izao tontolo zao zay nahatonga afatra manokana indrindra ianareo any Italia izay lavitra zany napofotsika fa zao tontolo zao manaraka ny fandaharantsika ary lina amin'ny famakafakana sy ny fizaram-baovao izay ataotsika isan'andro eto mirary soa atsika rehetrarehetra ary manatenitsika fa isy vokany ny ezaka ataotsika sy ny asa zay miandry atsika aty amin'ny ankolafo misy atsika ho an'ny fijerena zay mahasoko kokoa ny malagasy sy ny firenena iray manontolo araka ny voalazanao teo mandeha aingana be ny raharam-pirenena am'izao fotoana zao ary mahagaga tokoa na amin'ny lafiny anankiray azo atao ihany tsy mahagaga ny ankamaroan'ny vaovao zay hita de manam-pirofo ny zavatra ny tenentsika hatrany hatrany ny ankamaroan'ny vaovao zay mivoaka ohatra dia manam-pirofo ary manome lanja sy manome motivation ilay feikevitra zay ny raisin'ny mpanohitra tamin'ny fivorinana tao tamin'ny zomasy ny asabotsy lasa teo ny zavatra tsy azo adinoina tokoa mantsy de tanjotsika efa nilazaina teto tao anatin'iny fiaonambe fiaonando nasionaly zay nitanterahana tamin'ny zomasy asabotsy iny de ny anangonana ireo feo rehetra avy any amin'ny faritra avy any anivon'ny vahoaka avy any amin'ny seha-piarina rehetrarehetra ary avy any amin'ny sehatra sy ny rafi-piarahamonina rehetrarehetra anangonana an'izy ireny ahafahantsika mahita hoe inona tokony ho atsaraina inona tokony ahasokokoa ny malagasy sy ny firenena iray manontolo ary hitondrantsika ny anjara birikintsika amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra na dia anaovan'ny fitondram-panjakana fanahinina ara tsy ahafahan'ilay tena rafitra manaraka lalàna ahafahan'ny mpanohitra miasa sy maneho ny hevina de hitantsika ny legitimité ny fanoherana eto Madagasikara fa manan-kery am'izao fotoana izao ary miasa na de tsy nisy aza ireo rafitra sy didy fampiarana ny lalàna tena nisy na dia lanina andro amin'ny famezivezena sy ny fanodikodinana ny saina amin'ny fanovana ny lalàna etsero aza de miasa ary tena mandray ny andraikiny araka ny tokony ho izy ny aty anivon'ny fanoherana miainga avy any fotony miainga avy any fotony ary amafisina le hoe tsy ny antoko politika ihany no afaka manohitra fa ny rafitra rehetra misy ary ny olo-pirenena tsirairay avy izay mahatsapa fa tsy mety ny fitantanana ny raha-mpanjakana am'izao fotoana izao ireny endriky ny fanoherana mialan'ny fotony ary endriky ny fanoheran'ny olo-pirenena endriky ny fanoheran'ny vahoaka ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ity nisy fotoana ny teny teto afandarana ndray mandeha hoe totra ny ahiliky ny fitondram-panjakana makany amin'ny ny antoko mpanohitra ny antoko politika mpanohitra ny réaction ataon'ny vahoaka indraindray ny raha tsika nahita ary tsara verina nisy zany tany Anosy-be nisy zany tany Atsirabe nisy zany tany Tomasina nisy zany tany Mahajanga sy ny sisa fa rehefa mipoitra ireny zavatra ireny izay manam-pirofo fa tena miainga avy any anivon'ny fiarahamonina
ilay endrika fanoherana ny tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ailiky ny fitondram-panjakana makaty amin'ny antoko politika ary anehoantsika nanaporofotsika fa marina ny zavatra nylazaintsika ny zavatra nitranga sy ny tanterahantsika tamin'ny zoma sy ny asa botsiny ary ny vaovao milatsaka taorianan'iny hatramin'ny androany maraina dia mbola manaporofo ihany koa fa mitombona ary misy fotony ny zavatra nyresantsika ka na moa atsika nyreto fehi-kevitra maro dia maro misa 40 reto izay isaorana be deabe ireo na ny amin'ny zava-misy any amin'ny faritra ny eviny na sy zay lazaintsika fa manaporofo an'ireo zavatra resantsika ireo dia mifampitoy amin'ireo fehi-kevitra zay voasoratra atao anatin'ity natota taratasina voakan'ny fikaonandoha ity ohatra amin'izany efa ndresahana teo ihany fa tiako asiana tsindrim-peo kely ilay fehi-kevitra fahadimy lo hoe averina amin'ny asany amin'ny fitandrona ny filaminana dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fiarovana ny tanindrazana iombonana ny miaramila sy ireo mpitandro filaminana fa tsy atao fitaovana politika sy erim-pamoretana intsony mazava be zany fa nisy constat tao nisy fanehoana teo hoe lasa fitaovana politika fotsiny ny erim-pamoretana ary ny ainana teto anivon'ny firenena nandritra zay taona vitsivitsy faran'izay zay ary fatatsika efa nyomanana reto mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao reto raha nylaza ny kandida zay lasa filoha-pirenena taty aoriana tamin'izany fotoana izany hoe niomana hitondra fanjakana izay mandraky ty ny androany tsy voaporofitsika ilay fiomanana makany amin'ny tokony ho izy makany amin'izay tokony hampandroso ny firenena dia nisy tamin'izany ilay fiomanana ara-miaramila na be resaka ary ny anteny miran-dolona teo aloha talohany nataperan'ny fepitoana fiasany dia mbola nanangana n'ilay vao miera fanadiadiana manao fanadiadiana ny amin'ny hoe tamin'ny fomba ahoana tokoa raha moa nidiran'ireo fitaovam-piadiana marobe nampiasain'ny mpitandro filaminana fitaovam-piadiana zay raha mihoatra misy ato amintsika amin'ny vaninandro amin'izao fotoana dia azo lazaina hoe matanjaka ary tena fitondra miady za tsy miteny hoe mihoatra amin'ny hafa fa mihoatra amin'ny eto amintsika izay ny reharehan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao fony izy mbola tsy naray fanjakana akory ny fisian'izany ilazantsika fa tena niomana ho amin'izany fampiasana ny mpitandro filaminana amin'izay tia ny itiavana azy zany izao fitondram-panjakana izay ary noporofoina nandritra zay roa taona sy tapany izay niainantsika faran'izay ary zay ny mahatonga n'ilay fehi-kevitra fahadimy milaza hoe aoka kosa zay ampy zay fa aleo averina amin'ny tena asansahaza azy ireo mpitandro filaminan'ireo tandroka aro vozona iza le vozona samy manana ny fomba fijeriny hoe iza le vozona fa ny fomba fahitany ny aty ampanohitra azy ny fomba fahitany ny any fotony azy raha tokony ho ny vahoaka ny vozona mahafirenena ny firenena ny vahoaka indray nefa ny tsy voaron'ireo mpitandro filaminana ireo vo ny ainany zany hatramin'izay ary amin'izao tsika miteny zao dia mbola misy vaovao isan-karazany mampalahelo hitrangan'izany tsy fandriam-pahalemana etsero eran'ny Madagasikara zany ka tsy mandry ireo vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny inona nefa ny zavatra mitranga vao nandeha le resaka hoe fifofona ny ain'ny filohan'ny repoblika efa amin'ny fomba ofisialy moa no voahany iny tsisy salasalana ny resaka an'iny vao nandeha iny tonga dia miala ny amin'ny faratapon'ny fibaikona ny foloalindasy ny mpitandro filaminana nandray ny fepetra rehetrarehetra nametraka amin'ny baiko rehetrarehetra amin'ny ambaratonga mpibaikona sy fitantanana ny foloalindasy ny mpitandro filaminana hoy ny aminy hoe tsy maintsy arovana ny filoha-pirenena zay zany le vozona amin'zareo zay fietsika sala amin'izany nandrasan'ny vahoaka hatrany nandritra zay taona vitsivitsy faran'izay rehefa misy ny asan-dahalo rehefa misy ny vakitrano rehefa misy ny tsy fandriam-pahalemana isan-karazany mitranga ary mahaviktima ny vahoaka malagasy fa inona ny fantatsika inona ny zava-misy iainantsika any amin'ny fiarahamonina any amin'izao fotoana izao misy ny vakitrano tantara tena misy ny resahana
atsona mpitany filaminana rehefa tsy tratra eo mpamaky trano de hoe mpitany filaminana zay zany tsisy azo atao satria tsy tratra matomomoka tsy misy na fanadiadiana tsy misy na ny enquête mo filazantsika azy sy ny investigation ohatsika mpanaraka sary mihetsika de mba mahalala ihany hoe faravaratsiny mila jerena ny ditongotra ny dikiraro ny ditanana ny trany teo ambody omby lasa misy ny fahasamihafana eo amin'ny fiarovana olo-pirenena malagasy samy olo-pirenena daholo na mpitondra na ny olom-boafidy na mpitany filaminana na mivahoaka tsotra fa ny nandrasan'ny vahoaka malagasy hatramin'izay de io etsika io fanomezana baiko entitra ary atao fatapoko fatam-pirenena ny mpitany filaminana io ho fiarovana ny malagasy fampiasana andreo fitaovana lazaina fa fanomezana manokana ireo hoentina iaro ireo vahoaka malagasy fa ny vahoaka tsy sitrapo voaingana ary ny distrika misy distrika Nambodratrivo elako tsino raha resahako manokana distrika tsy niaina an'izany hatramin'izay tsy mahalala an'izany fanafian-dalo zany fa tato anatin'ity taona vitsivitsy farany ity de matory atsa distrika tsy lavitra Antananarivo renivohitra nge zany fa tena alatromby fanafiana tanàna fanafian-dalo ary eto ao de mapita ny fakaherezana mapita ny famangina manokana mbola ho avy ny fotoana ionatsika ho an'ny ireo any amin'ny fokotanina an-dranomasina any amin'ny commune Ambohimanjaka zay niaran'izany sy ireo tanàna hafa izay mbola mety nitranga koa tato anatin'ny 2 andro farany fa tsy nahazona ny vaovao ary manatentsika fa isy toyny ny fanadiadiana atao ary manatentsika fa isy dikany ity feikevitra fahadimy ity izay hoe averina amin'ny asany amin'ny fitandrona filaminana ireo mpitany filaminana mba ampandry fahalemana ny firenena iray manontolo faniry fa tsy olona anankiray fotsiny no arovana eto Madagasikara fa ny vahoaka malagasy marina fa mety tsy hitovy ny fomba fiarovana azy fa misy ny farafahakeliny tokony ampitoviana de le hiezaka atao fa io nge samy manana ny mahamaika azy koa ny fahavalondreo olona tsirairay reo enjehana de miraviravy tanantsika tsy zay le izy akoatran'izay itoy avy atrantsika hoy teo hoe miainga avy amin'ny zava-misy aina ny vahoaka foana ihany ny poiran'reto feikevitra isan-karazany reto raha tsy diso eo amin'ny fahasivitsika zao hatramin'ny fahavalo ny SRI tsy maintsy ampitomboina ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avaozana na énergie renouvelable fantatsika fa anisan'ny tsy ampy eto Madagasikara ary tsy nahafahana ataoko hoe lasa vato misakana mihitsy amin'ny asa fampandrosoana tokony ho tanterahana amin'ny famoronana orinasa sy ny sisa io resaka angovo fa indrindra koa mbola mifampitohy amin'ilay resaka tsy fandripahalemana teo na dia ny jiro manazava ny tanàna fotsiny aza ny teknôlôjia amin'izao fotoana zao de efa ahafahantsika miala tsy miantehitra be fahatany amin'ny teknika sy ny teknôlôjia tranaintsony zay mahalafo ny fikojakojana sy ny fampandehanana nyreny angovo reny fahazonanyreny any amin'ny toerana tsirairay avy ihany ary fantatsika fa mitoerana sasany eto Madagasikara aza harena mihitsy izany angovo zany angovo azo avaozana zany hoe agogo ifiteniny akizy zavatra azo trandrahana tsara amin'ny tany maro eto Madagasikara ary zay no mahatonga ny fikaonan-doha tamin'ny zoma sy asa botsy lasa teo na nisy tsindrim-peo manokana ny amin'io fa na io rano aza nge izay fototry ny angovo ampiasaitsika eto Madagasikara amin'ny akapobeny amin'ny toerana maro na io rano aza raha itsika no mitatana azy araka ny tokony ho izy raha itsika no mametraka ny teknika sy ny teknôlôjia ahafahana mife ahazona ny angovo zay sahaza miampy ny herim-masoandro sy ny sisa sy ny rivotra tsika nge anisan'ny tokony tsy oro mihitsy amin'izany resaka angovo zany fa tato anatin'ny 10 taona farany farafahakeliny
io resaka délestage io anisan'ny fahoriana ary vao mainky tsy vitany hoe mampiena sy mampihemotra ny fampandrosoana ara-toe-karena fa mamono mihitsy mamono ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny mihitsy io zavatra io ary zay natonga ny io teboka fahasivy io ny hoe tsy maintsy ampitombony tsy maintsy misy dika le teny hoe tsy maintsy tsy ananana safidy io satria samy resy lahatra fa ny tsy fampitomboana zany famokarana herinaratra zany a no tsy afahantsika mivoaka ao anatin'ny aizana mazava be zany ary tsy afahantsika mandroso makany amin'ny famokarana ara-indostria sy ny sisa hanika manjary miaina amin'ny gropy miaina voamaly noho ny teny teto io resaka olany jirama io ny aminy hoe na fitantanana ny fiainana andavanandro ny jirama mpitantana sy mimpanjifa fotsiny ara de tsy voafehin'ny tompona andraikitra mihitsy amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny mpanjifa ho lasa victime foana na inona mitranga tsy mahazo rariny mihitsy na dia mandoa facture ara-dalàna sy lafo tsy araka ny tokony ho izy ary ka ilay endrika hoe tsy maintsy ampitomboina ny famokarana ny herinaratra de hoy aty hoe mametraka atsika tsy anana safidy fa mametraka hoe zay le fepetra tsy azo iodivirana raha tiana androso ny firenena malagasy ny fahafolo atao lara-pahamehana ny fanampianareo tatsaha amin'ny fanarenana ireo fotodrafitrasan'ny fambolena sy fiompiana ary ny famatsiana zezika sy masomboly azy ireo mialatsiny raha iteny hoe ity no manapirofo ilay nytenentsika foana hoe tsy fahaizan'ny fitondram-panjakana mijery lara-pahamehana voaresaka nandritra ny fivoriana tamin'ny zomasy asabotsy teo ny mahatany mbola mivelona firenena mbola mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana any Madagasikara mbola 700 ny faritra eto Madagasikara no mivelona amin'izany ary tsy gaga isika raha ohatra ka tsy mandroso ny firenena satria any amin'ny zavatra iainany vitsy anisa no ezaka zahana hanaovana fanampiana sy hanaovana famatsim-bola fa ilay fiainany tatsaha ilay fampiroboroboana sy fampanarahana ny toetrandro ny teknika mpambolena ireo fametrahana ny fotodrafitrasa ilaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fanosehana amin'ny alalany zezika sy masomboly de tsisy miraharaha mihitsy zany ange no ezaka nataon'ny fitondram-panjakana tao anelanelan'ny taona 2 ka hatramin'ny taona 7 nisy ny fanonganam-panjakana ary zany nahafahandreo tantsaha eran'ny Madagasikara ny joro vavolombelona mandraky tia ny androany fampitahana no ataon'ireo rehefa mijoro vavolombelona ireo satria talohan'ny taona 2 fatatsika ny zava-nisy ny ainana teto Madagasikara fatatsika ny krizy mifandimby teo amin'ny resaka sakafo fotsiny io de tao anatin'izay vanim-potoana nitondran'ny filora valomanana taona 2 ka hatramin'ny taona 7 zay fatatsika ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana tamin'izany zay nahay ary nahalala ny zava-misy iainan'ny firenena sy ny tena filan'ny firenena nahalala hoe mato 700 mahery miaina amin'io fambolena sy fiompiana io de any zany ny maro anisa amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny sehatra rehetra na sehatry ny fambolena io na sehatry ny sakafo na sehatry ny velaran-tany io na amin'ny lafiny isan'olombelona fotsiny zao io ary nanaovana ny ezaka manokana tamin'izany fotoana izany no tokony ho nytohizana ary zany no mahatonga ny fikaonan-doha tamin'ny zomasy asabotsy teo nylaza hoe atao lara-pahamehana izany fanampiana ny tatsaha izany ndresaka tsika hatrany hatrany hoe tsy fahafahan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mijery lara-pahamehana na finiavana mihitsy tsy hijery zany lara-pahamehana zany fatatsika fa lay fivoriana natao tany Côte d'Ivoire tany Abidjan teo dia tao anatin'ny lahadiniky ny fivoriana iny ny fametrahana ny lara-pahamehana isaky ny firenena zay mampalahelo maino an'izany faniry satria lasa mpamatsy vola ve no mametraka ny fepetra
mametraka ny lahara-pahamehana sahaza ny firenena anankiray ary anisan'izany Madagasikara. Nanamboarany boky mihitsimotsika hoe reto le izy amin'ity vola 1 milliard 100 millions de dollars ty dia nanamboarana boky tsika zany guide. Ny mpamatsy vola ve no mametraka ny lahara-pahamehana ibaiko ny mpitondra fanjakana hoe ireto ny sahaza ny firenena reo noho ny fahitana fa tsy mandeha amin'izay loana. Izany no mahatonga ny aty amin'ny akolafo ny mpanohitra mametraka hoe ny lahara-pahamehantsika dia ireto hoe satria ireto ny maro anisa ary ireo no ananantsika loharano betsaka zay azo lazaina mihitsy tsy tokony ho ritra ahafahantsika miady amin'ny fahantrano, ahafahantsika mamelona ny malagasy, ahafahantsika makany amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ary andosoantsika ilay fomba fijery hoe raha nyresaka tsika nisy fotoana saika hototofana ny tambaromaro teto Madagasikara tamin'ny fitondram-panjakana teo aloloha kely teo nisy nanarabo hoe aizy eto ambonin'ny tany mbola misy firenena misy ireny vohim-pirenena anankiray misy tambary raha tsy eto Madagasikara lasa fanarabiana le izy fa izay tamin'izany fotoana izany dia namaly hoe izay no mahafa any Madagasikara, izay no mampiavaka atsika amin'izao tontolo izao ary reny no harenantsika ary reny no tokony hotrandrahantsika fa ny sasany saika hanototra azy saika hamadika azy ho zavatra hafa anefa tapon-tanety betsaka eran'ny Madagasikara dikan'izany hatrany dia efa niseho izay tsy fahaizana mijery ny tena ilain'ny firenena, tsy fahaizana mijery ny tena resource an'ilay firenena izay ka saika hamonoana ilay loharano zay tokony hotrandrahana raha ny tena marina ny teknika mpambolem-bary raha reto lemako be tsy mitantara sa manodidina Tananarivo Laniera sy ny sisy reto fotsiny nanaovantsika ny teknika mpambolem-bary izay efa nizanana mpidirina tamin'ny vanim-potoana nylazaina teo ny SS ny SRA raha tafity reny raha nytoy niezaka natao tamin'izany fotoana izany efa tsy orara-tsakafotsika amintsika miteny zao ty faritra Tananarivo sy Analamanga ty fotsiny ny resaka eto maika moa mitatra any amin'ny faritany sy ny faritra 120 afitsika dia hoy zahay hoe mbola manamafy zany faniry fa aty amin'ny fanoherana no ahitana nyreny zava-misy marina sy amoahana ny tokony hitranga sy ny tokony atao mba hoentina mampandrosoana ny firenena ireny. Tena sarotsika moa zany tena mbola hitoly satria hatramin'ny 40 lay teboky lay fehikevitra kanefa fa folontsika iny mbola misy teboka 12, 13, 14, 15 ary 40 mamarana azy zay tsy vitantsika an'io zany dia angalantsika fotoana indray ho an'ny rapitso raha afaka pitso sy ny amin'ny andro manaraka fa manery atsika ny fotoana solombavam-baoaka mahamira Belrina ny fandaminana fandarina samy hafa ihany koa zany eto anivon'ny onjapeo sy ny fahitalavitra zay handefasantsika amin'ny vatana ity fandarina ity dia mbola misy zay fandaminana izay koa maraparana azy angamba atsika député Mamira Belrina ho amin'ny fisaorana indray ny mpieno amin'ity anio ity dia hiatrika indray ho an'ny rapitso zany raha mbola misy zavatra tianao amarana anazy satria efa somary efa lasa ihany fotoanantsika. Tantara mitoy moa ny ezaka ataontsika amin'ny fampandrosoana firenena ary arak'izany dia mbola manome fotoana ny mpanaraka sy ny mpiain'ny fandarana indrindra isika vaoaka malagasy manome fotoana nydritraritra zay manaraka nyity fandarana ity ho amin'ny rapitso indray ahafahana manohy azy ary anarahantsika akaiky dia akaiky fivoaran'ny toedrara eto amin'ny firenena fa ny tanjotsika dia zao tsy maintsy miova makany amin'ny tsaratsara kokoa ny fiainan'ny malagasy ary anjara andraikitra ny tsirairay avy io any vahoaka ny fahefana fototra any mpitondra fanjakana ny mpitondra fanjakana no nampindramina azy ary mipanohitra dia mandray ny andraikitra tandrify azy amin'ny filazana ny zavatra indraindray inina fenina indraindray tsy fantatra ary indraindray inina takonana ny ambadika any mihitsy ka dia makahery atsika rehetra manatena iresaka tsy hoely eto indray misaotra andreo nandray anjara ihany koa androany tamin'ny fandarana
rapitso indray tompoko sotra tompoko feno de feno ny fandaram-potoana antsika tamin'ity anio ity zany satria nahafahantsika namelabelatra reo teboka vitsivitsy zay atao anatiny zay fianambe nasionalin'ny mpanohitra zay nahafahantsika ihany koa nandray an'ireo namana havana mpiara-mikatroka mpiara-mitolona avy any atsimonosy telo mirahalahy be zao izy no ny vahiny teto amin'ny fandarina Miara Manonja ary dia nahafahantsika ihany koa nandray ny secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara Randriamasinoro Tahiry Nirina izay zany ny tamin'ity aino ity fa dia ho amin'ny rapitso dia ametraka ny mandra-pitafa sy mandra pahitantsika indray zany amin'izay fandarina Miara Manonja izay aza dino ny famerenana ho antsika zay miaino amin'ny onjam-peo ny MBS Radio 95.4 FM ny amin'ny Facebook ihany koa dia mbola misy ny fahazoantsika mandray zany ny amin'ny YouTube maro be ianareo no manaraka izany voarainay avokoa reny fanamarina samihafa avy any amintsika reny fa dia verina fa dia ao anatin'ny fanatsarana ny fandarina avokoa dia mamerina ny fisaorana ny tenako ho an'ny rapitso indray dia tsy misy madilana ho tetena ntsony zay tenin'ny faniry zay fa dia rapitso taony mahazatra indray zany ny fotoanantsika manaraka manomboka amin'ny 7 ora sy sarsany misaotra antsika rehetra samy tain'Andriamanitra veloma tompoko